Mizahay zaho sy Ratsimandrava ary Andrenampolimerina. Professeur Zafy no mandray ny isa. Gagabe Andrenampolimerina ampianarana domy. De hoe zahay hoe ampianary fanorona ry zahay. Manatona avy any Napoléon Premier. Teny frantsay izy mazava ho azy. Zany vazivazy zany. Misy arany fanontaniana napetraka Ratsimandrava hoe deba. Izy moa tsy manao deba fa amiraly izy. Sao de mba fantatrao marina hoe izy namono ahy. De zao ny zavatra ambarako amintsika raha ny actualité africaine. Mandeha ny fitsarana any fahafatesan'ny Thomas Sankara. Rehefa natao ny fitsarana dia voaheloka i Blaise Compaoré. I Blaise Compaoré rehefa dia mipetraka ny Côte d'Ivoire ary ivoirianina izy amin'izao. De tsy ho alefanay mondiany izy hoy ny ivoirianina. Zava-misy zany. Ny olona ny fitsarana aloha 10 taona ny maro teo rina fa vita ihany. Antsika aloha dia mbola sahirana ao amin'ny PPN itsika. Eo zany de hoe peo nofinofy zany ampidina ny vidin-javatra izany. Ary anisan'ny malaza ihany koa itsika fa misy ankinan'ny fiainantsika ihany koa ny fifidianana filoham-pirenena. Ina zany fanontanianao fa tsy haiko tsara. Mba misy afaka ataonao amin'ny fampidinana an'ity PPN ity? Menaka ampidino e. Ohatr'izay koa. Misy azo fampidino. Menaka. Ny sima. Zao lazaiko anareo. Aza janona ny famokarana. Mbola iresaka eo rehefa aveo tamin'ny anay ane misy ny investissement à outrance amin'izao totady ampirisika ny importation à outrance. Ny zavatra amboarina any betsaka. Any moa iaho satria niverina nanao filgody aho de tonga teo ambaravarany RDJ tao Antananarivo. De nisy ny teny hoe tsy aty fa any Nanterre. De lasa ny tsorika tamin'ny fito sasany latsakadimy aho teo ambany teo. So ihany aho fa rapida. De tonga ty akaiky ny Gotliba ihany aho anatin'ny 10 minutes. Iny fa nipotra ny ganagana. Rehefa aveo angambiny zay vao avoakatsika ny sary. Fa amin'izao aloha iteny fa ny olana kely amin'ity resaka vidin-javatra ity de izao misy ny mia mahantra, misy ny mia manan-karena raha importation no resahina. Raha fanafaranetana ny resahina. De ho fehezitsika hoe misy ny ory avamanana. Zay ny tantara nisy. Ninona zavatra mitranga ao amin'ny ditra, ao amin'ny tsy fifankazahoana, ny korotan'ny fianakaviana, ny samy malagasy misy foana ny ory avamanana. Satria misy ny manana. De misy ny ory amin'ny fananany havana. Fa izao ny tena olana. Misy ny ory avamanana ary misy ny manana nefa ny havany ory. Zay no fandehany Katandremo. Aza mirombo. Rombo. Tapitra lekia. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana. Amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo 10. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Nefa rehefa iny, nefa lasa olona. Alasina hitanatana lavilaka misy masambotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Marahaba tompoko. Ia, miarabatsika rehetra. Manatsara tsika jiaby. Mbola tsara. Manatsara tsika jiaby. Ia, zahay avy amin'ny faritra ery Madagasikara boka navy eto zahay. Ke zahay navy io tonga. Ke zahay tonga zegny navy.
ke izy ka zahay Rehefa navy navinareo dia tonga tonga. ya ke efainareo boka raha tiako volagnina Io koa tonganaty. Ie sady manambahiny raha tsy miaraka tonga amintsika anaty eto zegny a. izy io ka rehefa tonga anaty fo Miaraka manomboka fandarana amintsika izy Ny a. Misy maty any zegny volana Monsieur Francis avy ao amin'ny QMM amin'io tsy ya Francis vao nianarany. Ai Francis rô zany io. Rio Soany manandro. akory aby handreo raha Salama. akory aby handreo baka Fort Dauphin agny Miaraba ny Baka Larissa, miaraba ny Francis Turbo, miaraba ny Rembozy, dia miaraba ny Godara, miaraba ny Mandrel koa amin'ny lafiny teknika. zay agny izy raha Miarabantsika ny tokantrano any manaraka ny fifandaran'ny ty amin'izao maraina zao. raha soasoa mahare anao vao maraindraigny raha Ohatra tsy te hiteny ety any efa teneniko any izy dia avy eo ny QMM. QMM tonga Andry soinao Francis mpanolo-tsaina. iza tsara Andry Francis. Ai, Andry Francis. Afaka mieritreritra filoham-pirenena zany, Ratsy afaka anarany mieritreritra zany. taletin-draliny par rapport amin'ny anahy Enza mandeha anarany. Andry Francis, Andry Rajoelina. mpanolo-tsaina mahakasika ny fifandraisana Zay koa QMM. Ay, miaraba Ai, Gotliba. salama Ragoty. Mbola. Ie. Mpanolo-tsaina mahakasika ny fifandraisana mpanao gazety sy ny fikarakarana hetsika zany ny andraiko zao. QMM. zany misy antony zany mahatonga nareo tonga eto amin'ity andro alaka misy marainy ty Misy vaovao. zay faly arabana ihany koa ny mpiaino rehetrarehetra moa zany satria mandeha mivantana amin'ny Facebook isika io zao amin'izao talata sy alakamisy Alakamisy. alakamisy ty androandroany ty radio vision ny androany zany hoe misy sary mivoakytsika io zany de afaka mijery an'izay ny olona rehetrarehetra ie ka ny QMM na maromaro ny resaka nikasika zay QMM zay tato ato ny QMM dia anisan'ireo orinasa lehibe mitrandraka harena kibony tany anisany hoe satria misy anankiray malaza be ihany koa dia antsoina hoe Ambatovy zay trandrahana etsy Moramanga etsy ahondrana makany atao masina any dia ahondrana any ivelany any fa ny QMM trandrahana tsy ao Fort Dauphin azy dia ahondrana makany ivelany any dia io afangaron'ny olona reo anankiroa reo mino fa anisan'ny zavatra ho lazainareo eto zay hoe sasanangy samihafa reo orinasa roa samihafa reo ary tena zavatra roa samihafa misy koa ny trandrahan'ireo QMM anao ny fitenenana Efa voalazan'ny Francis Dodolo angamba ny zavatra tiako ambara hoe tinona tsony mitovy ataonao mitovy fatsalana izy satria samy trandraka rena kibony tany fa ny zavatra trandrahana tsy mitovy ny anankiray atsy Moramanga sy Tomasina Michael Escobalta ny any Fort Dauphin moa zany any QMM dia Ilmenita na fasy mainty dia ny Zirsil io fitambaran'ny Zircon sy Silimanita ny fahatelo zay ny vokatra zay ny akora anankitelo zany zay vokarin'ny QMM misy ny fasika ihany koa misy monazita taloha izy io narina fa taty nanomboka taty amin'ny 2024 izy nanomboka nisy mpanjifa indray dia naondra indray zany ka nitrandrahana ve zany le monazita efa taloha be reny nariny reny sa monazita vaovao ndray ty tena marina zany mila mahazo Ilmenita aloha anao vao mahazo Zirsil zay ay faikana Ilmenita Zirsil sy monazita zany Ilmenita iny zany no azahoana an'le Zirsil dia ny ambiny indray no azahoana Mandritra ny Ilmenita fa tsy de minita. ny Ilmenita Rien ne se perd, tout se recycle. avy any Ilmen io anarany io Ilmen any Siberia any Russie fasika avy any Ilmen zany natonga hoe Ilmenita Bayern Dominique fantatrao resy zero izy oaly resy ny Villarreal Iza. Bayern Dominique Dominique resy tamin'ny alina zalahy dia QMM zany kit Madagasikara Mineral moa fanalavana azy tamin'ny taona 9 sy 20 izy nefa teto Madagasikara satria be da be koa tsy mahafantatra an'izay fa tany amin'ny taona 20 izy nefa teto fa nanao an'ilay exploration moa zany natao tamin'izany fotoana zany fitsirihana dia satria mbola tsy nisy ny lalàna tena hoe mifehy orinasa goavana mitrandraka harena kibonary ohatrany hoe dia nisy ny fiaramiasa tamin'ny fanjakana zany le azo joint venture miarahana tamin'ny gouvernement malagasy tamin'izany fotoana izany dia efa nanomboka ihany koa tamin'izay fotoana izay ny fanadihadiana mahakasika ny fijerena ny fiantraikan'ilay tetikasa amin'ny lafiny sosialy sy amin'ny lafiny ara-tontolo iainana na ny étude d'impact social. Inona moa le joint venture ramsy? Joint venture karaza teny anglisy izy io zay manambara fitambarana zavatra anankiroa fitambarana fanjakana malagasy sy ny kit feretitana tamin'izany fotoana izany zany orinasa tsy miankina sy ny fanjakana zany nitambatra tao dia nitoy foana zany io fiarahana io rehefa taty amin'ny taona 2024 nisy ny fankatoavan'ny antemera-pirenena mbola ny antemera-pirenena nisy tamin'izany fotoana zany ny parlemanta dia toy zany ny fiaramiasa teo amin'ny fanjakana sy ny kit feretitana tamin'izany fotoana zany efa lasa Rio Tinto moa taty aoriana nanao an'ilay antsoina hoe convention d'établissement zay karazana fifanarahana ara-barotra izy io mbola tsy nisy ihany lalàna mifehy ny harena kibony tany tamin'izany fotoana zany ny toy ihany koa ny fanaovana ilay fanadihadiana mikasika ny fiantraikan'ny tetikasa amin'ny
sosialy sy ny tontolo iainana zany andiny faharoa indray tamin'ny fotoana io 2016 lasa lalàna zany rehefa nankatoavin'ny député solomavamboaka tamin'izany fotoana zany ilay convention d'établissement dia mbola tsy afaka nitrandraka tamin'izany fotoana zany dia ataoko hoe nitsangana zany ilay orinasa 2016 satria tamin'izay fotoana zay no nitsangana ilay anarana hoe kit Madagascar Minerals izay misy ny petrabolina Rio Tinto 20% ao anatiny dia misy ny fanjakana malagasy 20% izay tatana ny ofisy ny arena kibon'ny tany pirenena sy ny indostria stratégique na ny omnisme ny efataratsika azy. Taona raiky amby roa arivo vao nahazoa n'ilay fahazondalana mitrandraka satria ny ONU moa zany ny ofisy pirenena misahana ny tontolo iainana no natsangana nanao ny fanarahamaso io dia avy eo nanao le fanadidina dia nanome an'ilay fahazondalana tamin'izany fotoana izany. Dia tadiditsika tsara tamin'ny taona 2022 nisy crise teto Madagasikara dia tsy mbola afaka nitrandraka indray tamin'ny fotoana io. Dia mbola tsy afaka nandeha nampiasa vola ny mpampiasa vola tamin'izany fotoana izany. Taty amin'ny taona 2022 tapa-kevitra zany ny mpampiasa vola avy eo amin'ny Rio Tinto nanao an'ilay décision d'investissement na hoe fanapahan-kevitra ny andeha hampiasa ny volany amin'izay tamin'izay fotoana izay ihany koa no teraka ny efa teraka tamin'ny taona 2019 ny fehezan-dalana amin'ny fehiny arena kibon'ny tany ny code minier fa novaozana tamin'ny taona 2022 ary nety tamin'ilay ataontsika hoe ny fomba ny inona moa zany ny mpandrahara tamin'izany fotoana zany amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany ilay code minier izay novaozana tamin'ny taona 2022 moa efa nilamina ihany koa ara-politika teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany dia ny fahaefatra ny volana aogositra 2022 nanapa-kevitra hoe andeha hampiasa vola amin'izay hanomboka izy ity nanomboka ny fitandrana 2022 nanomboka ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa samihafa nanomboka ny fanamboarana ny seranatsambo ny lalana ireo ataontsika hoe toeram-pitrandrana rehetrarehetra ireo uzina sy ny karazany manaroatra le trandraka tamin'ny namana aloha za tsy tena maheno letsy io Francis de QMM tsy haiko raha maheno any sy mozany ny olona fotsiny tsotra le hoentina fotsiny le mitantaliana rehefa maheno izy hoe le misy ka kody mie mihitsy sao dia mba afaka akipinareo fanazavana satria mahay azy kokoa nareo zay fantaniana tsotra voateny foana ny resaka code minier iadina foana ny code minier fa tsy olona magicien akory nanao le code minier fa olona hoe amin'ny fanjakana ny mpahay lalàna ny mpahay momba ny fitrandrahana dia apetraka le code minier fa le vangambangan'le code minier sao dia hoentiny QMM hoentina aloha satria rehefa avy eo misy resaka hafa amin'io sotra tsy dia manana ny antsipirian'le code minier zany tena marina moa fanjakana manao an'izy io ny lalàna eto Madagasikara moa fanjakana no mitondra azy fa ny ara-tantara moa zany no afantarantsika azy hoe ilay convention d'établissement ny QMM tamin'ny fotoana andro natao lasitra nanaovana n'ilay code minier tamin'ny fifanarahana teo amin'ny QMM sy fitondram-panjakana malagasy fitondra malagasy tamin'izany fotoana zany no natao lasitra nanaovana n'ilay code minier tamin'ny taona 2019 zay ny code minier voalohany teto Madagasikara nanomboka teo zany no nisy ny lalàna mifehy ny arena kibon'ny tany teto Madagasikara. Dia taorian'izay novaozana lista taty amin'ny taona 2022 tsy ananako antsipiriany zay le fanavaozana natao tamin'ny 2022 zay ve ny fanavaozana natao farany sa mbola misy fanavaozana taorian'izay tsy nisy tsony taorian'izay satria samy mandrivotra zay tiany horitana matsy ny olona rehetra mikasika an'ity le fifanarahany ity amin'izao le izy raha ny fanazavana ho azy teo dia efa fifanarahana nisy tamin'ny fitondram-panjakana malagasy teo aloha tany aloha mihitsy fa tsy teo aloha loatra hatramin'izao zany dia mbola mipetraka io fifanarahana io hoe ity ny anjaranareo ity ny anjaranay dia misy mandrivotra le izy satria tsy maintsy na tiana na sy tiana dia tafiditra ao anatin'ity ny resaka politika dia misy mandrivotra le izy hoe zavatra kely oatra zany ve dia nekena teo aloha teo zay isan-jato fotsiny ve mba tsy ilazako an'le hoe raha isan-jato ohatra misy zay raha isan-jato zay ny ampahany an'ny malagasy inona marina ny tena zavatra ao anatin'izy io inona ny tombotsoan'ny malagasy zany ao anatin'ity le fitrandrahana fasimainty ity mba tsy resahana zavatra hafa aloha fasimainty aloha tsika zao misy ihany le izy zany ankoatran'ny resako reo misy an'ilay 20% petrabolina ny fanjakana zany ao anatin'ilay orinasa ny orinasa izay miforona tany amin'ny taona 20 zany tany amin'ny tao kely niara-niainga tamin'ny QMM raha tsy hitanisa fa tsy reo mpitrandraka solika ihany koa isika dia mitovitovy amin'io zavatra mitranga amin'ny QMM ihany koa zany ny antrareo ka ohatran'io ihany koa misy 20% efa tamin'izany fotoana zany zany io raikim-po io tamin'ny nametrahany fanjakana tamin'izany fotoana zany an'le izy nivadika lalàna le izy satria io convention d'établissement araka ny voalazako teo nankatoavy ny intermera-pirenena dia efa lasa lalàna zany no mifehy an'io fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny zany hoe fanjakana malagasy dia mpiara-mombonatoka ao anatin'ity le orinasa kit Madagascar Minerals ity zay feheziny lalàna malagasy moa zany société à droit malagasy moa zany le izy ny tena marina
Dia toy izao ihany le fitantarana teo 20 nanomboka nitrandraka. Nanomboka zany fitrandrana dia 7 nanomboka nanondrana taty amin'ny volana May taty nanondrana ny fasika voalohany teo amin'ny Serana-Tsambony Eoala izay mbola tsy nisokatra tamin'ny volana May fa ny volana Jolay fa 9 volana Jolay izy no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny olon-drehetra. Dia araka ny voalazako teo moa taty amin'ny taona 2022 no nanomboka nanondrana indray kosa an'ilay fasika misy Simona Zita zany ny orinasa Rio Tinto QMM. Araka ny voalaza teo moa zany hoe firy ny tombotsoa azon'ny malagasy ao anatin'io zavatra io tsy azo inona kokoa le izy fa tsy de hoe firy loatra satria mety tsy ho lafin'ny arabola ihany tsy le izy. voatan'ny nisy eto fa be da be le izy ny tena marina mety tsy ho lafin'ny arabola ihany koa tena marina zany. Ny etomanana aloha zany tamin'io tetina hatrany amin'ny ray miliara moa zany raha arivo tapitrisa $. Ny entinanana le volana ampiasaina teto Madagasikara mihitsy nanomanana n'ity orinasa ity tany ambolohan'ny tany nanamboarana Serana-Tsambo nanamboarana lalana sy nanamboarana fotodrafitrasa samihafa. Volana zany le rehetra. Dia ny ankoatr'izay asa manodidina ny 2,000 any ho any no niforona vokatr'izay misy mivantana misy tsy mivantana satria misy andreny atsotsika hoe sous-traitant ireny miaramiasa aminy ihany koa. Ny asa atao hoe voaforona akoatra n'ilay 2,000 mahatratratra ny amin'ny 1,000 any ho any zany ny asa tao amin'io niforona tao amin'ny faritra Anosy vokatry ny fahatongavan'ny QMM tany amin'ny faritra Indry. Ireo olona 2,000 voalaza avy mbo manarinary ny asa tany misy 750 mampiasa ireo avy eto Madagasikara avokoa amin'izao tsika miteny zao 750 efa vitsy kely azo isaina ratsan-tanana ny teratany vahiny ao. Ny 700,000 dia avy ao amin'ny faritra Anosy. Ny filotale jeneralin'ny orinasa QMM dia teratany malagasy. Maromaro ihany koa ny tale izay teratany malagasy ao anatin'ny orinasa ary taleta na tanora no anatin'ny ankamaroan'izy ireo amin'izao fotoana izao tanora izay niakatra tsikelikely no tonga tale amin'izao fotoana izao. Maro dia maro zany ny voalazantsika teo ny asa voaforona tao anatin'izay. Misy ihany koa ny fanampianan'ny tanora amin'ny alalan'ny fanomezana vatsim-pianarana na hoe bourse ho an'ireo fianakaviana tena sahirana moa zany nefa mahay le zaza any amin'le toerana any. Tena hoe 540 ho any ny isan'ireo ankizy ireo manomboka hatrany amin'ny sekoly fanabeazana fototra hatrany amin'ny université no mahazo an'izay amin'ny alalan'ilay fandarana asa Rise Plus na hoe Rio Tinto Scholarship Education. Akoatran'ilay fitrandrahana ihany koa tsara ny afantarantsika azy fa tsy avela fotsiny eo rehefa avy trandrahana ilay toerana fa arenina rehefa avy eo. Eo amina resaka fitrandrahana manko dia resaka hoe fahasomban'ny tontolo iainana tonga dia mazakazaka be any anaty lohan'ny olona. Manao ahoana indray nefa ny manodidina an'izay? Ie, toerana telo no hitrandrahan'ny QMM ao anaty bokina ndraiky Mandena zany no misy anazy amin'izao fotoana izao ny Fort Dauphin miala 500 kilometatra ny tanàna izy io fa mbola manana ny Magnafiafy na Saint-Louis any avaratra ny amin'ny 50 kilometatra miala ny Faradofay dia any atsimo any amin'ny ataontsika hoe 30 kilometatra miala ny Faradofay ihany koa no misy any Petrika. Ireo zany mbola mijanona aloha mbola tsy trandrahana amin'izao fotoana izao. Mandena aloha zany zao no mbola trandrahana. Dia rehefa avy trandrahana le izy araka nambarako teo hoe alaina le fasika le voalohany iny 500 le fasika alaina ihany no sarahana azahoana le ilmenita azahoana le Zirsilas azahoana le monazita dia alefa makiny amin'ny port iny rehefa avy eo. Misy miteny ato hoe ny lalana hozy izy ny ankamaroany tsy azo mimponina ho andehanana akory. Ny lalana ifampizarana amponina manomboka eo amin'ny 4 semaines lany rano ka hatrany amin'ny Port d'Eoala. Azo andehanana ihany koa le makany Mandena fa ny olana amin'iny tsisy lalana mivoaka any satria toeram-piasana. Fa afaka mandeha azo misokatra amin'ny olona rehetra iny afaka misy olona mandeha mitsangatsangana manao piknika amin'ny lalana iny. Ohatrany tena moa zany zao nandeha tany amin'ny toerana iny aloha dia mahita tokoa aloha zany fa io lalana io dia natokana ho an'ilay orinasa. Ka raha ohatra ka ho any amin'ilay orinasa ianao dia mahazo mampiasa an'ilay lalana. Fa raha ohatra ka hoe hitsangatsangana ianao ino ambony atao any orinasa le any fa eny amorony arabe eny eny amin'ilay sisiny arabe azo hijanonana ka. Afaka mandeha zany tsisy lalana mivoaka intsony eny ambadiky ny orinasa amin'ilay izy dia efa na izany naty zany moa zany fantatra fa fitrandrahana goavana izy ity ary misy ny fandavahana goavana izay atao anatin'ny tanàna ao anatin'ny tanàna izay voatonontonona teo. Mandena moa zany zao no mbola trandrahana hatreto aloha ilay 12 kilometatra miala ny tanànan'ny Taolagnaro. Izy io rehefa misy ny lavaka izay atao dia misy ohatran'ny usine flottante zay misy ino izy teo toeram-pitrandrahana miantona mitsingavana ambony rano dia avy eo ohatrany hoe totofana lay avy hitrandrahana n'ilay fasika kanefa le fasika dia nisy zavamaniry teo ambony teo ary forêt naturelle ny teo dia averina le izy izay tsy ho naturelle velively intsony mihitsy tsy ho lasa primaire fa lasa forêt secondaire ny eo
zay zavatra zay fiodonana ara tontolo iainana satria nisy ankoatra ny zava-maniry teo de nisy biby tao anatin'io hatrany amin'ny biby ngezangeza zany ka ny vorona sy ny biby lava sy ny zay tsy fantatro any hatramin'ny biby madinika hatrany amin'ny bakteria sy ny namany reny nisy daholo teo zay le fomba amerenana an'izay zany hoe amiko zany zavatra ngeza be mihitsy ity vinanasa ho ataon'ny QMM ity satria tsy vitany hoe le mitrandraka fotsiny ka eo le olana amin'ny fetreretako amateratany malagasy ny tenako ahoana fomba amerenanareo an'izay tontolo iainana zay iverina amin'ny laoniny satria efa anarivo taona no teo io toeran'io dia nitrandrahana ao anaty firy taona moa ny fitrandrahana tao amin'ny toerana ity toerana ity 5 taona fa ny 7 taona 8 taona no any satria mbola isy sity hafa ho trandrahana tsiny rehefa avy eo de ity 5 taona ity ny trandrahana an'izy ahoana ny politika ny QMM zany hamerenana ny tontolo iainana satria efa nahazo ny fahazon-dalana avy any amin'ny ONU ianareo taorianan'ilay étude d'impact socio-économique et environnemental ahoana paikadin'ny QMM hamerenana an'izany rehetrarehetra zany ho amin'ny laoniny mba farafaratsiny tsy de iverina any amin'ny endriny tany ambolohany fa hoe mpaverimberina raha tena marina aloha zany mandehana station forestière izy io any fanjakana zany le toerana aloha ilay faritra misy an'io trandrahana io zany mindrana QMM zany amin'ny toerana io fa fanjakana tsy amin'ny QMM io de rehefa voatrandraka zany le arena ao de arak'le voalazany teo hoe voatrandraka le fasika ao de mikisaka ilay bassin misy an'le usine flottante teo le usine Mitsingevana de tototra ho azy zany amin'ilay fasika tsy nilaina le 570 isan-jato teo ilay lavaka tatorina de mikisaka mivezivezy ao anatin'ilay 2 hectare ny mandena zany ilay usine Mitsingevana zay mitrandraka an'le fasy mainty rehefa voatototra le atorina de amboarina zany natao ny reprofilage ny fetson'zareo azy atao arenina zany le toerana de volena hazo arenina aloha akoatra ny toerana zay misy an'io 2 hectare io nefa ny ao mandena de misy 300 hectare izay ala tahiry izy io ny sisa zany tena hoe tratra farany tamin'ilay ataoko hoe mbola tena feno tsara ny maha ala zanatany azy ala misy an'ireo hazo zay resahantsika fa tompotany zanatany any amin'ny toerana espèce autochtone naturelle ny ankoatr'izay efa nivadika kininibonaka na ny aoly sy anjavidy zany ny akamarony amin'ny faritra sasany de misy an'itokotoko de hosolona ala zany ireo faritra ireo rehefa avy eo ala forêt naturelle io ny arakaraky ny bokina ndraikitra zany ny filan'le olona any koa satria tsy ndraindray zareo maka ao amin'ilay ala tahiry ao de hazo ampiasaina zay azo soloina rehefa avy eo zany no ambolena amin'ny ampahany amin'ilay 2 hectare 500 hectare zany ho volena nireo hazo aingam-paniry satria raha hazo zanatany ela be vao azo tapahana de le hazo aingam-paniry zany toy ny kininina ny akasia fa ty aloha dokazo tsara aloha zao ny tena tsara de manao dokam-barotra tsika aloha de avy eo mihinana an'le sambosy Qui veut pique-niquer avec Dad et Nene le lundi de Pâques? Oh, merci pour cette belle surprise. J'aurai besoin de votre aide, mes loulous, pour les emplettes et les préparations. Moi, je vais bien t'accompagner, Nene, pour les courses chez Leader Price. Je prends aussi mon caddie. Prends-en un thé glacé, du fromage blanc sucré pour préparer les desserts, de beaux morceaux de viande pour les grillades, quelques chocolats de Pâques. Et n'oublie pas le sac isotherme. Ma petite famille va pouvoir passer de bons moments ensemble. Enterprise. Let's be on. Ny orinasa Star dia malotra ho antsika. Star Tourantsia ve Pasca 2022. Ny fa 9 fa 7 ary fa 20 aprily eo amin'ny avenue Angar. Ho hitantsika amin'izany ny asabotsy sy ankoavana miaraka amin'ny Samoel. Ny alahady ny Pasika fampisehoana miaraka amin'ny Rikala Vazo avy eo Masikasa. Arano avy eo DJ Manaparaimiana miaraka amin'ny DJ Nicky Dimalou, Fritzy ary DJ Stepper. Ny alatsiny ny Pasika kosa animation manomboka amin'ny folo baray avy eo fety be miaraka amin'ny Ambondo. Isanandro dia isy ireo Gillo Kermesy sy animation podium miaraka amin'ny Eric Fouet, Tex sy Baron. Zay azahoana loka VDB tsy misy vidividirana. Fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matotra ve? Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter. Na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang.
Vaovao be, fantatrao ve fa mbola afaka jifainao ny smartphone Itel A16 Plus izay amin'ny vidiny tena mora hatrany. Ny A16 Plus dia efa Android 10 ary efa 1 giga de RAM. Ny batterie moa dia amin'ilay matanjaka tsara efa nahafantaranao ny Itel hatramin'izay. Koa aza tarary fa tonga avy any amin'ireo revendeur Itel akaiky anao sady mbola maro be ireo loka hozaraina. Itel, enjoy better life. Inona daholo vatika tsy mitovy loatra ataonao kalina be tao reny. Mafantatrao fa sarobidy zany norme dans repas zany. Mampiasana amin'izay kalbeton manara-peno. Mitovy mandrena zavatra tsara ho an'ny taranaka vita malagasy. Des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à Lens and Jumbo Score Gourjaan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Te anantanteraka ny nofinao ve ianao matoky ny tenanao atanjao ny saina miasa mafy fa ho tanteraka izany ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao Aigle d'Or. Les fêtes approchent à grande vitesse. Vous ne trouvez pas que c'est le moment de faire des rénovations? Vous cherchez un bon plan pour vos travaux? N'hésitez pas à visiter les magasins Bricoland. À part les produits de qualité, des cadeaux sont soigneusement préparés pour vous. Et oui! Du 1er au 17 avril, venez faire vos achats dans les rayons quincaillerie, outillage, peinture et jardinage et gagnez un bon d'achat sur tout le magasin ou un chèque cadeau jusqu'à 200 000 ariards pour vous ou vos proches. Parce que chaque année, on fête Pâques autrement avec Bricoland. Offre soumise à des conditions. Bricoland, tout pour l'habitat. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 pour un prix remisé à 240 000 ariards. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny orinasa Star Demolition antsika Star Touratsira be Pasca 2022 ny fa 4 fa 7 ary fa 20 avril eo amin'ny avenue Angara ho hitantsika amin'izany miasa botsy sy angoavana miaraka amin'ny Samoel ny alahady ny Pasika fampisehoana miaraka amin'ny Ricard Vazo avy eo Masikasa arano avy eo amin'ny DJ Manafarainiany miaraka amin'ny DJ Nicky Dimano Frity ary DJ Sniper ny alatsiny ny Pasika kosa animation manomboka amin'ny folo maray avy eo fety be miaraka amin'ny Abondra isanandro dia isy ireo kilokerne sy animation podium miaraka amin'ny Eric Fouet Tex sy Baron zay azohona loka PDB tsy misy vididirana. Fotoana zao ijerena Novegas ao amin'ny bouquet Canal+. Leader Price vous donne l'heure. Il est 8h. Leader Price. Let's be Tonga somatsara eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao-tsika. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTG amin'ity maraina ny 7 aprily 2024 ity. Ejin'ny raharam-pirenena no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity no raisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny didim-panjakana manendry any Ramatoa Bomiavitsy Vohinala izay minisitry ny tontolo iainana teo leo ho lasa ho tale kabineta sivily ny fiadidina ny repoblika no raisina ihany koa ny didy manendry any Ramatoa Lova Asnirina Rano Romaro ho lasa taleny ny serasera sy mpitondra-teny ny filohan'ny repoblika zany hoe ny solo ny toeran'ny Ramatoa Lova Asnirina zany ande Ramatoa Bomiavitsy Vainala amin'ny taoriny zany filan-kevitry ny minisitra no tanterahana ny talata ariva lasa teo izany.
Hijanona eo amin'izay resaka fanendrena olona sy fanovana eo anivon'ny fitondram-panjakana izay hatrany itsika noraisina ihany koa ny didy manendry any Ramatoa Tsatobo Joselina Fridolina ho talier général Vonjimaiky any Knapsa nasolo ny talier généraly teo aloha izay manana raharaha mahavoasaringotra azy eny anivon'ny fitsarana noho ny resaka fivarotan-tany teo anivon'ny Knapsa. I Ramatoa Tsatobo Joselina moa izao voatendry talier général ny Knapsa Vonjimaiky izao dia efa nisahana ity toerany ity any tamin'ny taona 2024 fony Andriamatoa Arzaka Raolona izay nosoloana ihany koa tamin'ity toerana mahatalier généraly ny Knapsa azy ity dia izao izy naverina ny andraikitra Vonjimaiky ity toerana ity izao indray. Eo amin'ny pejy fampianarana ambony no anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity raha nafanatanteraka ny fitakiana ny vatsim-pianarana teny Ankatso-teny ny andron'ny Talata teo dia anjaran'ny mpianatra tetsy amin'ny ENS Sampefilo kosa no nanatotosa izany omaly indrindra nandalam-be izy ireo ary nanapaka mihitsy iny lalana teo Andavamamby iny ny omaly maraina iny teo amin'ny Atsasakadiny teo. Ny fotoana nanapahana izy ireo an'izany lalana izany tsy maintsy niditra ny mpitandro filaminana nandrava izany hetsika izany nanambara moa ny solotenan'ny mpianatra fa elona nanginana izy ireo tamin'ity resaka tsy fandoavana ny vatsim-pianarana ity ka izay mahatonga azy ireo nanaovana izao hetsika izao. Tsara hatrany ny mampatsiahy fa dia amin'ity an'io ity no ho tanterahana eny Ankatso eny ny fifidianana izay ho filohan'ny université an'Antananarivo. Roa ny mpifaninana ilatsaka amin'izany toerana izany manana andraikitra lehibe izay ho lany eo amany olana sy andamina n'ity olana resaka vatsim-pianarana eny anivon'ny anjerimanontolo n'Antananarivo ity. Makasika ny vaovao ny serasera sy ny fifandraisan-davitra mba ho fitsonjovana ireo malagasy maro izay mba te anana an'ireny fahitalavitra hitavany ivelany ireny na ilay atsotsika amin'ny teny vahiny hoe télé par satellite dia nanao fifanaraha-piaramiasa zareo teo anivon'ny Canal Plus sy ny Baobab Plus omaly fa manomboka izao zany dia azo atao ny mividy an'ireny fitaovana ireny ary azo alotsy kelikely amin'ny alalan'ny fanokafana ny compte eo amin'ny Baobab Plus ka izy ireo ny andraikitra ny fampidirana izany any atokantrano tonga hatramin'ny fitaovana misy hatramin'ny fitaovana fahitalavitra eo ihany koa ny fahafahana mijery misy ny sarany aloha isan-kerinandro sy isam-bolana arak'izay fahafahan'ny mpanjifa manatanteraka izany. Nampahafantarina ny mpanao gazety omaly ity tolotra irahan'ny Canal Plus sy ny Baobab Plus ity. Andehantsika ikisaka kely any an'iny faritra Antsinanana iny eo amin'ny resaka fifandraisana vaovao lehibe ho an'ny faritra Antsinanana ny fitsidiana atao ny délégation avy any amin'ny faritra Pravavy Normandie France tao Tomasina tamin'iny androny omaly iny fiaramiasa eo amin'ny faritra Rotota izay efa naharitra ataonany maro nanomboka tamin'ny taona 2004 fifandraisana mifototra amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy na ilay atao hoe coopération décentralisée. Tontolon'ny fanatanjahantena no amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity mbola hijanona any amin'ny faritra Antsinanana iny ihany izy ho fanombohana ny tampilalaovana tao mpifaninanana maromarina koa amin'ny taranja kickboxing dia ny alahady teo tao amin'ny ligna Antsinanana tonga tany toerana nanotrana izany ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja kickboxing izay voalany voaingana teo dia tsy izay izany fa ny général Lilisson de René nampanantena Mpahaibe Maso ny hanolotra fanomezana ho an'ireo ligy izay tonga nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity moa ny filohan'ny fédération ilay misa eo amin'ny 15 eo izany ligy izany manerana ny nosy ary tsy maintsy ho fitana atao anatin'ny fotoana fohy izany fanolorana fitaovana sy entina anatsarana ny kickboxing zany ho hatrany ny filohan'ny fédération ny général Lilisson de René. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny heure DJ tamin'ity maraina ity mandry no etsy amin'ny tantsorika teknika bandy akamy marandrianabo no nanolotra sy nanomana izany ho anareo miary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra dia samy hotahin'Andriamanitra. Seria leo be
rivo vaovao sy rivotra fotsiny be zany rivo vaovao Ya, mamerina ny miaraba Larissa, miaraba Raimbozy, miaraba Kotara, miaraba koa ny avy amin'ny QMM le. Miarabany Pandekam. Miaraba tsika rehetra. Misy fanampy mpanazavana fanampy mbaovao kely ngamba tsisy zay tsy malala ngamba itsika rehetra fa dia ny namana amin'ny mahasamby mpanao gazety aloha eo an-daniny fa eo ihany koa amin'ny namana mpiara-miasa azy hatramin'izay sy teo aloha teto anivon'ny RTG dia tojo tsy fahasalamana lalina ny namana Onirambelo izay mpanao gazety teo aloha teto anivon'ny RTG teto ihany fa amin'ny mampanao gazety amin'ny mampinamana dia mbola mitohy hatrany dia mba mangataka tolo-tanana ho antsika rehetra satria misy fandidiana maika tsy maintsy natoto saina asalovan'ny loharambovolo raha tokony hoe efa alina no natao izay fandidiana izay tsy maintsy atao aminy satria fatapahan'ny lalandra amin'ny loha no nahazo an'ny namana Rambelo ary dia tsy maintsy niatrika fandidiana izy ka mangataka tolo-tanana ho amintsika rehetra zany izay mba afaka manao an'izay zavatra rehetra izay ka dia misy ny lalana tarby ahafahana mandefa an'izay tolo-tanana izay dia ny 034 02 554 24 veriko indray ny 034 02 554 24 ho an'ny namana Onirambelo zany izay antso avo moa ny filazana fifanontaniana samitsika ihany manao hoe inona ilay sokajy raha afahana manome raha azy dia ny valy moa dia aloha ambarany Godara tsy sokajiny zany ilay izy fa mitondra CIN fotsiny mpanondrom-pirenena zany dia miantso an'ilay laharana iny zany isika izay moa niafatra avy amin'ny tiako namako ao amin'ny AGERA ilay izy dia mila olona maromaro moa zany afaka manome raha dia tsy sokajiny ilay izy fa mitondra CIN fotsiny na 7 ilay izy dia miantso an'ilay laharana iny fotsiny nareo rehefa tonga amin'ny AGERA. Sora tompoko zavatra ohatran'izao moa dia vetivety Larissa ny ataoko amintsika rehetra anatiny ho an'ny kristianina na ho an'ny rahalasalamo samy anatin'ny Ramadan izay mitovitovy ihany loha hevitra amin'izany ny fandanihan-tena sy ny fanetretena ataovy anatin'ny fanetretena satria ary voninahitran'Andriamanitra irery ihany ao anatin'ny fitiavana ihany koa ny anatotosahana an'izany fanampiana rehetra izany. Somary manenoneno ragoty manenoneno be makareny tsofina be masika be le feo masika be le feo avany aminareo any zay aloha tsy maheno mihitsy tsy maheno zay aloha dia tsy haiko hoe mety satria eny ary verina amin'ny resaka ifanaovana amin'ny QMM isika amin'ny ankapobeny aloha dia mariko ty ny olona rehefa hoe misy orinasa vaventy ohatran'io ohatra ny QMM ohatra ihany koa ny any Ambatovia ny ao an-tsain'ny olona avy hatrany malagasy namany io dia hoe mampidibola be io kanefa raha ny hita any Ambatovia na ny any Taolagnaro dia mazava fa hoe efa tombontsoa lehibe indrindra ny hoe famoronana asa ny fampisiana fampivoarana eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy fa tsy hoe eo amin'ny lafiny fananana asa fotsiny amin'ny lafiny sosialy toe-karena ary eo amin'ny lafiny fanabeazana aza satria hoe misy ny fanorenana sekoly fanohanana mpianatra araka ny voalazana Andriamatoa Francis Anty teo ka izay zavatra izay no marihiko dia ny ahatonga antsika hanana fijery isika miaino zany manana fijery mivelatra fa tsy tonga dia hoe vola ihany le olona miteny ato aloha zany olona avy dia izy ato miteny hoe minima daholo izy ny zavatra vita tao fa tsy par rapport amin'ilay zavatra efa voatrandraka tao nandritry ny hatr'izay mpianana miakatra daholo izy aiza ve 10,000 ariary lasa 1 ariary ny tilapia zay fotsiny ohatra nentiny lianima ie vao nifampiresahako tamin'ny Francis Turboto alohan'izy andeha izay resaka vidim-pianana zay maro be ny facteur maneno ianao fa mazava ny fa maneno ny antony mahatonga n'ilay fiakaran'ny vidim-pianana Faradofay eny ekena aloha zany miakatra ny vidim-pianana zao fa ny anisany tena anisany mampiakatra ny vidim-pianana dia ny io lalana tsy mety vita makany amina io tsy nohony aminareo zahay koa zany fieritreretan'olona misy vola be dia
mieritreritra le mpivarotra hoe ireo olona reo be vola dia ampiakariny zany hoe misy an'le fanalalahana amin'ny resaka vidin-javatra zany dia lasa miakatra ho azy le vidim-piainana. Dia tsy misy azonareo idirana ve na dia tsy ministry ny varotra azonareo na dia tsy ministry ny misokatra foana zay zany misy fiatsika nataonareo mba tsy hampitangana loatra ny vidim-piainana ao Taolagnaro. Tsisy ninina azonareo atao fa dia safidin'ny mponina misy ihany aloha zany amin'ny hoe fiaraha-miasa amina ataontsika hoe fananganana orinasa fanampiana ny orinasa eo an-toerana zany afaka mamokatra ohatra hoe raha lafo ohatra ny legioma ny effort dauphin dia nisy ny karazana ohatra hoe fanampiana ny tantsaha izay natao tamin'ny fambolena legioma tany an-toerana izay afaka mamatsy ihany koa ny tsena any an-toerana amin'izao fotoana. Raha manana moa ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao tamin'ity taon'ity izy ny tena nidangana fa taloloha kely teo izy mbola azo lazainy hoe mba azoazon'ny olona ihany fa marina mihitsy voalazay tena tsy laitra ny vidim-piainana aloha amin'izao fotoana izao fa ankoatran'ilay voalazantsika teo zany misy foana zany ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana ny ministera rehetra dia afaka miara-miasa amin'ny QMM daholo fa tsy ministeran'ny arenan-kibon-tany ihany akory na hoe ny ministeran'ny tontolo iainana ihany fa misokatra foana ny fiaraha-miasa zany ny orinasa QMM amin'ny ministera rehetrarehetra fanjakana rehetrarehetra sy amin'izay mety mpiara-miasa amin'ny tsy miankina ihany koa. Miantso olona hafa ny ty dia mety adiniko ny resaka n'izy teo nisy fanontaniana Francis teo hoe ina daholo le tombotsoa adiniko ny tenen'ilay resaka Tamberibidy iny moa atyfangaron'ny olona foana amin'ilay roapolo isan-jato petrabolan'ny fanjakana ao anatin'ny orinasa le petrabola ohatry ny orinasa ara-barotra rehetrarehetra rehefa mametraka petrabola ao ianao dia rehefa tonga moa zany tombobarotra dia mahazo tombobarotra ianao miaraka amin'iny petrabola napetraka ao iny ilay 200 Tamberibidy dia ilay fifanarahana tany amin'ny taona 2016 le convention d'établissement zany no mitondra an'izy iny. Manina ny 200 fa tsy raha 100 ny any Ambatofizo raha 100 satria ny azy efa misy fanodinana eto toerana ihany ny any QMM any Canada ny fanodinana dia manondrana akora zany izy avy ety zay mahatonga an'ilay hoe 100 mety jerentsika kely le 200 fa anarivon'ny tapitrisa io 200 io zay misitraka an'io moa zany ireo commune manodidina Ampasinampoana Mandromodromotra sy ny commune Ambonivohitra Faradofay satria misy ampahany amin'ilay fokotany ao no manakaiky ny ihany koa sivy ny totalin'ny commune zay zavatra anankiroa no idirako anankisivy amin'ilay Monsieur Francis mon ami de QMM zavatra tena mahafinaritra sy isaorana zany ireo QMM ohatra ireo Ambatovia dia ny atao hoe leader d'opinion no fanazavana tsara le izy dia mahazo ny zavatra ilaina amin'ilay resaka hoe communication na relation publique atao zany dia ny fanazavana voalohany indrindra ny code minier sy ny resaka pourcentage zay namirikely ny gasy io tena lozika sy marina ane le 200 io fa isika fotsiny mieritreritra ohatran'ireny hoe volan'ny banque mondiale anaty roplaniny ireny fa raha ny tena izy ny fomba iainana ny atao hoe ristourna na ny vola mety ho azo amin'ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany dia resaka mandeha anaty fotoana ela be io ny olana kely amintsika dia izao anankiroa fotsiny ireo ohatra amina resaka fitrandrahana ireo anjara amin'ny fanjakana indray kosa nefa rehefa avy eo zany no manazava raha ka ohatra tsika efa mino fa tsy mampininangia Francis zany momba ny tsenan'ny Moramanga zay namboarana Ambatovia rehefa apetraka le fifanarahana zany dia fantatra tany aloha tany fa ny fanjakana ny teny hoe atao ty ara le budget alaminay ara le izy dia atsanganay ara le izy mino fa tsy tafatsangana ny tsenan'ny Moramanga raha ohatra ka zay natao fa Ambatovia mihitsy nanangana an'io za zany niara-ny aina tamin'ny tany amin'ny QMM mihitsy zika be aloha le fiakaran'le vidim-piainana tamin'le fotoana nametrahan'ny QMM resaka karazana PIB kelina faritra tao anatiny tao tamin'ny fotoana ny tongavan'ny investissement zany fa za mahita na amin'ny resaka fanovana ny forêt primaire ho lasa hoe forêt réhabilité rehefa avy eo mitondra tsara kokoa an'ny ekôlôzia ny famboarana sy ny teknôlôjia sy ny teknika ara environnement nentin'ny QMM sy nentin'ny Ambatovia no isika tsy mahay miambina ny alantsika any Karafantsika tsy mahay miambina ny alantsika ny Akazobe nefa zareo manao étude izy dia sady vita ny étude ny faune ny vita ny étude ny flore dia izay zany no fanampim-panazavana hoentina miala jinja amin'ilay hoe matetika ny communication ohatra le vakiny Larissa teo zao azoko misy le olona le any Fort Dauphin fa matetika esoeso sy fanamarabrabina kokoa no avoakan'ny communicateur eo noho ny tsy fahazahoany an'le zavatra zay mialatsiny amin'le parazita rehetra teo efa afaka ny parazita misaotra Monsieur Francis de QMM rehefa avy eo mbola hanao an'le fandarana hoe ny vaovao avy ety andafy tsy misy menaka eto andafy amin'izao fotoana izao endasina amin'ny rano zany ny trondro
Tena marina zay teny Gottlieb zay mbola haharitra io orinasa io zany dia mandeha tsikelikely eny zany ny fiarah-miasa araka ny tenentsika teo hoe misy ny tombontsoa azo nataontsika hoe raha-bola fotsiny zany no resantsika ankoatran'le fantansaina taloha teo ny 20 isanjaton'ny fanjakana ilay 2 isanjaton'ny tamberim-bidy dia ny ankoatr'izay moa zany ny hetra alohan'ny orinasa ihany koa maha orinasa azy dia efa tena fa amina arivo tapitrisa mahery anarivo tapitrisa ihany koa raha tsy resaka fa tsy ny irsa zay fatantsika tsara ty amin'ny seritra tsy miankina hoe ny hetra alaina amin'ny karama zany ho an'ny isaky ny mpiasa dia somary misimisy ihany le izy makany amin'ny tapola fanjakana. Dia iverina amin'ilay resaka tontolo iainana teo amin'izay tamin'ny fotoana nahatonga avy an'Kemema teo amin'ny toerana io mialohan'izay aloha zany dia efa nisy ny karazana programa napetraka fandarinasa napetraka hijerena ny lafiny sosialy sy ny lafiny tontolo iainana izay nandinika ny hoe atao ahoana ireo biby ao anaty ala ireo atao ahoana ireo ala sisa tavela ao amin'ny toerana io dia nisy moa zany ny mampiasa ny fahaizany moa ny manampahaizana amin'ny lafiny tontolo iainana amin'ny famindrana ohatra ny biby ao anatin'ilay alatahiry io alatahiry io no hany sisa tavela teo tratra teo tsy ho kitiany Kemema mihitsy izy io 300 hektara izy io zany sisa mbola hoe misy biby ao anatiny dia mbola tena hoe azo zanatany nefa ve misy tahirina ilmenita ao amin'ny misy mihitsy anisan'ny tsara fa tsy ho kasihina anisan'ny tsara kalitona ambany mihitsy io efa mivadika alatahiry moa zany izy io araka ny didim-panjakana 570 777 tamin'ny 7 aprily 570 moa zany zay efa fanjakana moa no tena mitantana an'izy io ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy no mitantana an'izay alatahiry zay tsy ho rery fa misy ihany koa any amin'ireo faritra anankiroa izay hitrandrahana sy any ivelan'ny faritra ohatra hoe ny anisan'ny ngeza indrindra ohatra dia ny any Tsinongambarika any amin'ny faritra Mahatalaka iny izay anisan'ny alatahiry ihany koa fa tsy andeha hitrandraka any Kemema ary tsy any akaikin'ny ala hotrandrahany tsy akaikin'ny toerana hotrandrahany Kemema mihitsy ilay ala fa dia manampy ihany koa ny Institut Madagasikara moa no mitantana an'izay ala anisan'ny somary ngeza amin'ny fiarovana ny biby sy ny zavamaniry izay zanatany amin'ny faritra izay tonga teo Kemema tao amin'ny faritra Mandena efa le karazana zavamaniry le voalazantsika teo nihita teo afa-tsy ilay alatahiry dia io zany narovana dia le 500 hektara amin'ilay 200 hektara trandrahana zany no averina amin'ilay karazan-kazo aingam-panilo le resantsika teo mba ho ampiasain'ny olona satria hisy ny fomba fitantanana an'io indray hanomezana lanja nio zavatra nambolena teo io zany mba ho azon'ny olona ho ampiasaina rehefa avy eo tantana ny fanjakana moa zany miara-mitantana amin'ilay izy satria zareo ny tompon'ny ala dia zareo no andry zareo raha teo ihany koa ny tany dia zareo no miara-mitantana amin'ny Kemema amin'ny fomba ampiasana an'io amin'ny verenana mampiasa indray handro hazo izay nambolena ireo ny 200 hektara anampina n'ilay alatahiry teo ho lasa 300 hektara zany ilay alatahiry rehefa maniry izay hazo zanatany na ny espèce autochtone naturelle izay dia ny ambiny araka ny fatantsika moa zany amin'ny faritra iny faritra Anosy indrindra dia misy an'ilay karazany zavamaniry antsoina hoe mahampy ny anarana mahampy dia avy amin'ny hoe rehefa misy fotoana zareo zany amin'ilay maitso ahitra reny dia sahirana izy sahirana arabola dia ireny no ohatra hoe vary aloha tsy ampy herintaona mahavoky fa tsy mahampy herintaona fa ny mahampy zany mahatrapo fa tsy mahavita tao mahampy endry zareo rehefa le fotoana le mbola maitso ahitra ny vary zany mbola eny tanimbary eny akoraka dia iny mahampy iny no alain'ny vehivavy anaovany mandrary izy zany na tsy na satroka na zavatra mahampy fa ny tena zava-dehibe dia ny any aminay tsy mampiasa vatapaty fa tsihy no aminosan'ny havany maty zany ka tsy maintsy matetika tsihy amina mahampy zany tsy vita amina mahampy rarina tamin'ny mahampy dia zava-dehibe amin'zareo izy io misy valeur culturelle be sy sentimentale be amin'zareo ilay mahampy dia ireo mahampy ireo maniry ao anatina horokona na hoe anina zany marécage dia misy eo amin'ny 300 hektara koa zany ireo horokona ao anatin'io faritra io no haverina amin'ny laoniny efa misy ny traikefa mahakasika an'izay amin'ny amerenana andreo amin'ny laoniny efa misy maniry amin'izao. Monsieur Francis Andry nisy ny fanarahana tamina fanjakana mazava ho azy nanahoana kosa nefa ny fifampiresahana ireo tamin'ny mponina tamin'ny voalohany indrindra namba ny mahita amin'ny Kemema raha mahatsiaro ny Radavid Soandry aparany raha resaka coïncidence fotsiny zany amin'ilay sary aloha fa tsy fahatsiarovana zay le resaka impact social saika ho anontaniana ihany satria ny zavatra tena niresahan'ny olona moa zany dia hoe mahazo tombony izay tafiditra ny asa tao anatin'ny QMM fa lasa sahirana amin'ilay fait d'entraînement amin'ilay resaka vidim-piainana ilay tao Fort Dauphin zany sy ny faritra manodidina manahoana ny fomba fandinihanareo an'io farim-piainana sy ny fiainana ara-tsosialy ny Fort Dauphin sy ny manodidina io na ny faritra Anosy manontolo
satria tombony ngeza be nge ny port Nioaly fa misy izay le économie de sel zay ve hitaterana entana hafa andehanany sambo makeo amin'ny port Nioaly sa manahoana ny vidin-javatra manahoana satria ankehitriny malaza be ny resaka hoe PPN zao moa ny PPN ozy ny namana dia ny PPT ny PPS zany any ny papasosy ny PPT miakatra daholo zany ao anatin'ilay izy dia ny fanontaniana amin'izay hoe manahoana ny akon'ny fiakaran'ny vidim-piainana ankapobeny sy ny mety régulation nataon'ny QMM momba an'izay ara social ny teneniko zany mbola impact satria ny importation mbola ho azavainao hoe rehefa aveo ny trondro mbola ho azavainao hoe rehefa aveo sotra ie Malaisia rehefa aveo mahakasika ny Port d'Ivoire sy ny Ouala Park moa indrindrindrindra ilay faritra industrial izay hoasina ny fampandrosoana ihany koa ny amin'ny faritra iny fa ny Larissa vetivety ny arany aingana tamin'ilay fahatongavan'ny orinasa tany toerana zany dia efa nisy adiniko ny teny azy teo ny fakany ny hevitry ny olona eraky ny faritra nosy rehetrarehetra zany eraky ny district amin'ny faradofay indrindra nakana ny hevitry ny olona amin'ny anaovana an'izy ilay antsoina hoe consultation publique nahary-mantaonany maro izy io ary niaraka tamin'ilay fanaovana n'ilay fanadidina ny fiantraikany tetikasa amin'ny social sy ny tontolo iainana teo tsy tany Fort Dauphin ihany fa nisy koa tany Toliara natao nisy teto Antananarivo natao nanaovana an'izay zavatra izay nisy ve vokatrizay hatrainy fandaminana ny fanana tany satria mety nisy tanin'olona nisy famindrana olona famindram-ponenana nisy hatramina famindrana kibory aza fasana famindrana razana dia nisy ny fifanarahana ny arana tamin'ny roaponina ireo nisy nefa nisy zavatra ohatrany hoe ty tany ty ohatra ilainay ohatra zay zavatra izay dia narehefa presque tamin'ny mponina nisy zavatra tsy neken'ny mponina ve dia nanaiky nareo satria tsy neken'ny mponina le satria ilainy ao anatina fifanarahana fifampiresahana mitohy foana zany rehefa tena misy ny tsy azo anoharana dia tsy afaka manery misy foana fifanajana taminareo misy foana fifanajana sy le tompon'ilay toerana ary ny vondrom-paritra tsinjaram-pahefana ohatra ny commune ny faritra ny région nanampy anareo ve reny na ny ministera fandaminana tamponina teratany zay mihitsika ny zavatra atao rehetrarehetra zany dia fanjakana no tantana azy mitarika azy miaraka aminay hoentinay mpitondra fanjakana foana zay zany rehefa manao zavatra fa tsy mandeha irery zareo ny tompon'ny rehetrarehetra na ny resaka fanana tany ny resaka tontolo kely tsika toka mihitsiny dokam-barotra manimanitra fety izy zany na rehefa tsy mahita hoe fotoana fanamboarana sy fanatsarana ny ao an-trano zao aza misalasala intsony nitsidika ireo magazay Bricolande karakara fanomezana afakelo antsika Bricolande amin'izao pasika izao hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana aprily manjifa ireo entana eny amin'ny rayon quincaillerie outillage peinture ary jardinage dia mahazo bon d'achat na chèque cadeau hatramin'ny 2 hetsy ariary be izao mahafinaritra foana ny fetin'ny pasika miaraka amin'ny Bricolande tolotra misy fepetra Bricolande tout pour l'habitat. Ny orinasa Star dia manolotra ho antsika Star Touratsirabe Pasika 2022 ny fahenina ambin'ny folo fafito ambin'ny folo ary fahavalo ambin'ny folo aprily eo amin'ny avenuan'ny gare ho hitantsika amin'izany miasa botsy sy ongoavana miaraka amin'ny Samuel ny alahady Pasika fampisehoana miaraka amin'ny Rikiana Vazo avy eo Mashgaz alano avy eo DJ Manaparagnan miaraka amin'ny DJ Niki Dimanu Friti ary DJ Stepper ny alatsin'ny Pasika kosa animation manomboka amin'ny folo maray avy eo fety be miaraka amin'ny Ambour isanandro dia isy ireo kilokerimes sy animation podium miaraka amin'ny Eric Fouet Tex sy Baron zay azahoana loka BDB tsy misy vidividirana Sohid mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be Sohid bateria matanjaka be mivarotra panneau solaire sy kit solaire bateria ana fiara sy moto Sohid azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary Sohid malaza be tsara be matanjaka be Hitanao, nahita fromage vaovao za fromage Bega tena matsiro be azo hanina amin'izao na atao anaty sakafo mitsonika tsara sady mampilendalenda be rehefa anaovana pizza andramany fromage Bega fromage miavaka anaty boîte de conserve azonao entina n'aiza n'aiza tsy miova tsiro na tehirizina ela be azy ary tsy mila vata fampangatsiahana andramo aloha misy karazany 4 ary hitanao eny mpivarotra mahazatra anao fromage Bega la saveur est là Pasika miaraka amin'ny Tecno ny voalohany volana aprily hatramin'ny 30 aprily izao mividiana smartphone Tecno toy ny Pop 5 série
Spark 8 série, Pova série, Common série ary mandray sanjara vetrany amin'ny fisariana goavana mety azonao frigo, télé-écran plat, subwoofer ary loka maro isan-karazany. Eny amin'ny shop Techno ary fotoanantsika e. Te aza tara fa mety ianao mihitsy ny azo ilay loka goavana. Techno, expect more. Te hanatanteraka ny nofinao ve ianao? Matoky ny tenanao. Atanjao ny saina. Miasa mafy fa ho tanteraka izany. Ny olona manatanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or. Mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action. Ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra. Arao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao. Aigle d'Or manandratra avy ny antsika. Sady mihinana farilaka amonanao. Fa loatra fahinana farilaka hono izy tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsilo saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy. Ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy. Holovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilaka. Farilaka mitovy ampifaliana. Misy ny tsirony vanille sy banane. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Coca-Cola mizara filin! Ny sabotsy 7 abrily ho avy zao, eny ambara fitahina manjakaray, ao ambara noho ny fasankarana, eny amin'ny galana sabotsina mehana, ao amin'ny Shoprite La City, ary ao amin'ny food court tana Waterfront, manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva. Mividiana Coca-Cola, Sprite, na Fanta, dia andao iary lalao aminay. Isio manokana, iarahana amin'ny Malma Martio, amin'ny 12 ora atoandro, ao amin'ny food court tana Waterfront. Milalao ary mandray sanjara amin'ny tombola, azahoana bon d'achat 1 million ariary isan-kerinandro avy amin'ny Jiffy. Coca-Cola mizara filin! Ny sabotsy 7 abrily ho avy zao, eny amin'ny bara fitahina manjakaray, ao amin'ny bara noho ny fasankarana, eny amin'ny galana sabotsina mehana, ao amin'ny Shoprite La City, ary ao amin'ny food court tana Waterfront. Coca-Cola mizara filin! Ny orinasa Star dia manolotra ho antsika Star Touratsira be Pasika 2022. Ny fa 7 fa 7 ary fa 8 abrily eo amin'ny avenue Gare. Hoitantsika amin'izany ny asabotsy sy goavana miaraka amin'ny Samuel. Ny alahady ny Pasika fampisehoana miaraka amin'ny Ricard Vazo avy eo Match 4. Arano avy eo DJ Manaparaignan miaraka amin'ny DJ Nicky Dimanu, Fruity ary DJ Sniper. Ny alatsiny ny Pasika kosa animation manomboka amin'ny folo maray avy eo fety be miaraka amin'ny Aboud isan'andro dia isy Kermesy animation podium miaraka amin'ny Eric Fouet, Tex sy Baron. Zay azahoana loka PDB tsy misy vididirana. Ianao ve mifirety? Mba tian'olo ny camion koa. Ka zaho nisy mpampindram-bola sao dia afangaronao amin'ny kredy. Kredy dia marika faharoa tolotra be ny Madagasikara. Misahana amin'ny fampindramam-bola ho an'ny mpandra ratsy ankanavaka. Kredy dia manatona amin'ny mpanjifa, mandray fangatahana ary mandika sy mikarakara izany. Antsoerany laharana 020 22 397 30 na tsidriny dièse 11 étoile 7 étoile 2 étoile 2 dièse na ny page Facebook Kredy Madagasikara. Mila S. Tsotra, tsy mila mivezivezy, tsy mila misahirana, vetivety. Miaraka amin'ny kredy, hafa mihitsy. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Malalaka ny sehatra ho antsika te hiditra mivantana satria dia ho anareo mpiaino manomboka ny valosasany hatramin'ny 7 aza miteny ratsy fotsiny malalaka ao anatin'ny lohahevitry ny QNM. Ie, mila mandrapatonga ny mpiantso angamba ny nazava vetivety makasika ny Serana-Tsambony Oala sy ny Oala Park isika Serana-Tsambony Oala araka ny fanambarantsika teo dia tamin'ny taona 7 amby 4 ny fahavalo volana Jolay no nisokatra ho an'ny olona rehetra ary ampiasain'ny olona rehetra izy io misy toerana fiantsonana anankitelo dia afaka ampiasain'ny rehetra avokoa izy telo ireo. Miaraba tompoko?
Ia, dia miarahaba manokana ny namantsika vahiny eo amin'ny QMM. Salama tompoko. Dia inona moa no lazaina fa ny maro foana manko ny resaka hoe ny QMM, azafady ny QMM mitandraka, ny Ambatovy mitandraka, dia inona mba tombontsoa antsika malagasy ao anatin'izay anankiroa izay. Nefa ilay izy dia tena zavatra misy marina hoe raha tsisy an'ireo orinasa mpitandraka arenan-kibon'ny tany anankiroa goavana ireo tsika, mety nanahoana ary tsika Madagasikara raha tsy nisy ireo anankiroa ireo. Ny nareo teo tamaraina teo ny teny resaka le code minier hoe tamin'ny 2005 no nisy ny code minier farany, izany hoe ny code minier tamin'ny 2005 mbola nampiasana foana. Tamin'ny herintaona roa taona teo efa nisy foana ny atelier amin'ny fanavaozana le code minier fa mbola tsy napetraka tamin'izao le izy. Normalement zany tsika tokony mametraka code minier na hoe mametraka lalana tsaratsara kokoa mba ahafahan'ny investisseur ohatra ny QMM sy ny Ambatovy mba ho tonga aty amintsika, mba ahafahantsika manana asa bebe kokoa mba hampiakatra ny harem-pirenena. Fa tsika hoe sa tsy ananasy eto ny sahirana eto fa mankasitraka ny zareo ireo dia mankaherana ireo amin'ny QMM mankasitraka raha amin'izay zavatra rehetrarehetra ataonareo. Dia masotompoko. Mankasitraka Arsoanao ihany koa. Dia ankoatran'ilay serana Tsambony Hoala teo misy an'ilay faritra malalaka manodidina azy le 700 hektara. Azo ampiasaina ihany koa amina resaka indostria izay efa misy moa ny fitsidihana nataon'ny ministry ny indostria sy ny varotra ny fanjifana tany tamin'ny farany teo ary efa hanomboka ilay hoe toerana izay hanomboana azy hanaovana izay. Tompoko. Miarahaba ny QMM dia miarahaba ny ekipan'ny rehetra. Salama. Le izy moa io efa nataon'ny fanjakana sy ny mpitondra fa raha fijeriny azy manokana tsy natao any amin'izany mihitsy ny toe-karena sy ny fomba iaina amin'ny malagasy fa norona kokoa any amin'ny resaka fambolena sy ny fa tsy any amin'ny resaka fitrandrahana manimba tontolo iainana io. Ninona filazany izy manimba tontolo iainana io zay. Manao ahoana ny resaka tsy fahasalamana? Ny tsy fahasalamana teraky ny fitrandrahana? Ny tena marina aloha izany misy ny fanaramaso izay ataon'ireo ataontsika hoe ny ao anatin'ilay mpanaramaso tsy ministeran'ny tontolo iainana sy ny arenan-kibon'ny tany ihany fa misy ihany koa nefa ministeran'ny fahasalamana izay afaka manapirofo izany hoe ahoana ny fiantraikany izay amin'ny fahasalamana. Ny tena mety matahotra ange dia izay ao anatiny satria izay ny tena mitirakirany akory eo ao anatiny. Fa lasa miveriny indroa. Ny resaka ilay namana teo aloha hoe manimba tontolo iainana ny resaka fitrandrahana. Io kosa angamba efa misy boky nandraikitra misy an'izay, efa nisy koa ny étude environnementale napetraka an'izay. Tsy diso hoe ny resaka fambolena no mampandroso, fa tsy diso koa nefa fa ny tena fitrandrahana sy ny fanaovana an'ireo koa ny tena anisan'ny mampandroso ary firenena lehibe efa nanao an'izany daholo taloha. Dia izao anjarantsika koa tsika tsy maintsy manao révolution na resaka industrie amin'ny resaka fitrandrahana, amin'ny resaka industrie maromaro izay anisan'ny tokony atahitantsika. Fa jerena fotsiny hoe inona ny zavatra tokony hapetraka mba ahafahantsika tsy hanimba ny tontolo iainana. Lisina tsy tokony manimba. Fa ny magaga dia izao hoe pourquoi moa efa firy taona ny QMM nijoro teo? Maninona tamin'ity taona ity vao nisy trondro maty tampoka? Izaho aloha tsy mino ny QMM no mahatonga an'io fa eritreritro izaho manokana izay. Fa ny riko hoe aleo mba ilamina aza hatafiana ny orinasa izay mitsangana, mamorona orinasa ary atao fa zasiana izany hoe manimba dia atao ny inona ny atao. Fa aleo izy hitandraka dia jerena izay misy noraisina ahafahana manatsara an'ilay izy. Ny lafin'ny tontolo iainana sy ny mila assurance ihany koa ny olona koa. Mila assurance ny olona. Ny tena marina izany ny ao amin'ny orinasanay dia anisan'ny fahindondra rà mihitsy izany resaka fahasalamana sy ny resaka aroloza sy ny tontolo iainana izany. Amin'ny vondrona Rio Tinto izay misy ny QMM mihitsy moa izany ny tena hoe vahindondra rà izay zavatra izay. Ka inona fa tsy ho hanao an'izay ambanin-javatra mihitsy ny orinasa izany na ny faritra na eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Allo? Tompoko, arahaba. Marina, za tsy mandà mihitsy le resaka fitrandrahana fa mitobika amin'ny fanjakana tsy any amin'ny resaka fitrandrahana arenan-kibon'ny tany mihitsy mba dia ireo ny olona miaina any amin'ilay toerana io hoe ny faritran-drano vahoaka amin'ny ankapobeny izany no tiako tenenina ny vahoaka madinika. Fa tsy mahita tombony amin'io na kely ary tena izany teny ary izany. Mba jereo ny fotony ny mpamboly sy ny mpiompy sy ny mpanjono ohatra jereo
fa tena tsy mahita tombony amin'ny isika. Marina zay voalazany rahalahy zay ny olana amin'izy io mantsy amin'izao fotoana izao ny any amin'ny faritra iny raha jerentsika ny drafitra fampandrosoana ny faritra dia tsy io ihany no tokony ataoko hoe fiarikarena tokony isany amin'iny faritra iny fa tokony misy eo amin'ny anankifito eo izay raha tsy diso anisan'izany ohatra ny resaka jono, ny resaka fambolena sy ny resaka fitoana dia sahany teo dia tokony mena lanja ihany koa zany ankoatra ny minina. Eny tompoko. Araba tompoko. Salame. Yo. Amin'ny fandoavana volany kotrivitsiraka zay aty fatra malala londo. Manala londo. Manenoneno be ianao sy le akaiky radio ianao. Mitsoka radio kely raha misy azafady. Le radionao dia eo amin'ny telefoninao findainao anao mihaino anay. Ela dia loatra le fianasana an'iny zany nefa ny malala londo zao 75 000 fe. Ali fotsiny zany dia pisy sakafo nikala nefa mbola vely ilo nefa mbola diaragala le any fa tokony mba atao ihany dia efa tamin'ny adisa zany satria fanao mampiditra vola zany le madinika. Tena zany manala londo. Manala londo. Manala londo arivony mamy. Ie mankasitraka anao fa amin'izay resaka tontolo iainana to tiako tsindrina kely ihany hoe hazo efa eo amin'ny 10 hetsy eo zany nefa voavolana nanomboka tamin'ny taona 2024 tamin'ny fanerenana izay tontolo iainana izay ary alatahiry mirefy 540 hektara no efa voapetraka amin'ny toerana manodidina ny toerana hitrandrahana ihany mandena Saint Luce sy Petrika zany no misy an'izay. Ankoatran'ilay voalazako teo le ngeza be teo. Allo. Miarahaba tompoko. Miaraba Rokobengambe, miaraba ny ndretrarehetra, miaraba ny vahiny. Sasatra manana ny fiadanany tompo amintsika mianakavy. Misaotra be dia be ny vahiny amin'ny fanazavan-kevitra. Hoentiny momba nyity resaka fitrandrahana ny fahasotoalana ity. Zava-dehibe le izy ary oza hoe ampy aloha amin'ny ampahany le fanazavana fa misy konge ny olona no tsy te halala mihitsy ary tsy te vaky loha amin'le fanazavana fa manana hevitra potolo ao anatin'ny lohany ao dia manjary lasa tsy te halala afa-tsy izay ao anatin'ny lohany. Dia misaotra betsaka ny vahiny tompoko oza hoe irariana mba hisy vokatra mivaingana fiantraikana any amin'ny vahoaka malagasy le izy. Faharoa tena taitra aloha nalahelo ary nahazo afatra avy any amin'ny Zandrila Ondambelo ny amin'ny tsy fahasalamana fanirony izy izay nitratrany io zavatra io mba manao antsy tompoko ampitiavana ho antsika rehetra izay mba afaka manolo tanana fa tena ilana vonjy avy amintsika tokoa ilay fitsaboana sy fikarakarana azy dia mino aho fa hitandrozotra maro isika mba handeha fanampy sy fanoana ary amin'ny izay rehetra azontsika ho fanomezana fitsaboana sy fikarakarana satria tena mila raha izy araka ilay voalaza tamin'marina teo ary mila vola ihany koa dia anaovana antso ampitiavana ho antsika rehetra tompoko fa tena mila an'izany ilay rahalahy ilay raitam-po amintsika ao anatin'ilay tsy fahasalamana. Mankasitraka dia mirasoa sanaten'Andriamanitra dia irariana mba hisandratra mandrakariva ny firenentsika mba samy atsiaro tentsika mianakavy ao anatin'ilay ataoko hoe fampandrosoana ny tena sy ny hafa mba tsy azona izay tokony soan'ny hafa fa mba hifampizara amin'izany dia mirasoa samy ten'Andriamanitra toko. Mankasitraka pasteur. Eo amin'ilay tontolo iainana ny ala ny voateninareo teo dia ny biby izay tsy fahita firy fa amin'ny atsipiriny ve ny zavatra arovanareo sa hoe amin'ny ankapobeny fotsiny le hoe ala misy manko hoe zava-maniry tsy fahita firy. Zava-maniry tsy fahita firy mihitsy ao anatin'ilay ala tahiry eo tena any toerana nananareo mihitsy zany tanisa sy rakitra mihitsy reto avy ny zavatra. Salama tompoko. Salama tompoko. Ny tiako tenenina fotsiny angambany dia misaotra betsaka aloha amin'ny fanazavana fa ny tiana tiako tenenina fotsiny amin'ilay resaka code minier io angamba mila zany amin'ilay code minier io no efa izay moa zany no politika ny fanjakana hoe amboatra code minier vaovao satria raha ny tombony azony QMM ny Ambatovia kosa angamba ny tsy rariny sahako miteny hoe tsy rariny raha 1% 2% tamberina ho aty amin'ny fanjakana, ho aty amin'ny vahoaka sy ny fanjakana. Araka ilay tenen'ilay teo aloha teo hoe tsy miampaka any amin'ilay toerana akory ny any amin'ny vahoaka any toerana akory ny tombony azo amin'io izay fantatsika hoe tombony bitsaka tokoa ny azony mpitantaka amin'io
Tsika malagasy manko malaza hoe tany mpanan-karena, mais bon mpanan-karena fa tsy eto zany mbola tsy hita mihitsy ny fiantraikan'le izy amin'ny fitrandrahana, ary zay nefa izahan'ny fanjakana amoaka ny code minier vaovao io fa mahagaga fotsiny moa zany amin'izao efa iaraha malala hoe fomba ngambany dia miezaka daholo ny mpitrandraka rehetra misiakana ny code minier tsy mivoaka fa zay ngamba no tokony mba izahana fa tsy hoe ohatra hoe ny Ambatofidy tsena ve no amboarina tsena kely ery nefa ny any amin'le toerana tena hitrandrahana tsy hita akory izay tena fivoarana ny vahoaka mahantra sy ny tariny ohatrohatr'izay zao na ny nenareo dia hoe école kely ery sy ny tariny fa izay zany mba angatahana ny vahoaka hoe hisy fiantraikany bebe kokoa any amin'le toerana hitrandrahana le izy satria na hoe misy ary ny famerenanareo ny tontolo iainana misy impact ihany io araka le tenen'ny Francis Turgot hoe tsy primaire intsony fa tsy maintsy miova ilay izy. Sotra tompoko. Mankasitraka tompoko. Misy fandina vitsivitsy voaray moa zany amin'ny SMS. Zay zavatra zay ve ho i Monsieur Francis tsy hoe anjaran'ny fanjakana no manazava raha ohatra hoe ao anatin'io kitapom-bolam-panjakana hoe raha isan-jato hoe manazava hoe manahoana ny fandehan'io raha isan-jato azon'ny fanjakana avy amin'ny QMM io. Tokony ny fanjakana satria manana an'ilay antsoina hoe IITA isika izay mametraka ny zavatra iny ho fantatry ny olona mangarahara zany hoe ohatriny ny vola voaraindrareo dia ohatriny nalefa ny tany amin'ny kitapo-bolam-panjakana ohatriny na misy zaraina makany amin'ny komuna manodidina satria reo zany any tena misitraka n'ilay vola voaray. Allô. Rabe tompoko salama tompoko. Manaona tompoko. Allô. Menanao zay ka. Ia manaona daholo ia mety misy azo ambara ihany momba ny QMM fa ny zavatra maimaiky ihany reto aloha azafady indrindra. Maniry fahasalamana indrindra aloha amin'ny rambely zany dia indrindrandrindra le fanampiana sy ny rehetrarehetra dia engany tombo ny fahasalamana zay ny voalohany. Faharoa aza raha mba mety azonareo averiny ty afatra ty rehefa any amin'ny farany fa misy bandy kely tsy hita zany tany akaiky any amin'ny Dorodosy teny eny akaikin'ny bypass eny amin'iny ty eny amin'ny stadiny ino moa le fanaovam-baolina io Ranjiko Plus Jenny taona anaran'le boy kely 12 taona izy manao capuchon manao jogging izy zany ambany hafa ny ambony mavomavo ny lokony misy capuchon dia eo amin'ny tratrany eo amin'ny avia eo zany misy chiffre 16 12 dia ny pataloha mainty jogging mainty dia manao tennis fotsy en formateur io boy kely io tena tsy adala akory ny sanatry ny logement ny alany tao Dorodosy tao zany dia H102 bis dia efa nalefa daholo ny taratasy tany amin'ny polisy sy ny rehetrarehetra tamin'ny 31 mars medaly iny niala tao an-tranony amin'ny 10 alina teo zany satria jeune na misy problème tsy haiko fa ny ray aman-dreny moa nanatona anay hoe mba resao amin'ny ato amin'ny radio 034 69 291 59 291 69 59 59 034 50 682 01 034 50 682 01 zay zany laha rantarim-piatsona raha ohatra hoe mahazo fanampim-baovao mahakasika an'izay ankizy raha ohatra kely ihany izy akaiky le fotoana fiaranan'le resadresantsika nisy fantaniana teo manaona ny resaka tamberim-bidy iny moa zany efa resantsika teo fanjakana no tena hoe tokony tantanan'izy iny ilana bonne gouvernance fa izy mitantana tsara mihitsy izy io zany raha tena marina tena vola be izy io ny ampahany teti-bolan'ny commune anankitelo aloha zany amin'izao fotoana izao izay misitraka an'izy io dia ny akamaroany io zany ny akamaroany budget ny teti-bola dia avy amin'ny tamberim-bidy avy amin'ny QMM. Miaraba anareo zany rehefa mandalo amin'iny tanàna Fort Dauphin tokoa zany ny teny tsy dia misy hoe fanontaniana inona fa fanamariana fotsiny ohatrany hoe mizara roa na telo eo le fiainana misy ny fiainan'ny olona ponina any Taolagnaro zany tsotsotra tontonony lafo vidy be ny fiainana ao Taolagnaro tsisy mahalala amin'izany raha amin'ny faritra atsimo zany dia izy ny anisan'ny lafo vidy indrindra aloha ny fiainana ao aminazy noho izy noho ny fisiany QMM mahafalalako azy sahala amin'ny resaka Dinatex sy ny tarantarina aty amin'ny faritra Moramanga taloha sy ny tany Toamasina sy ny sisa miakatra be ilay vidim-piainana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Faharoa tanànan'ny QMM dia anisan'ny tanàna ohatran'ny hoe tanàna faran'izay tsara goudronné eto vita tsara daholo villa isaky ny olona isan'isany
eo anatrehan'izay ny lalana 100 kilometatra mahery. Tapaka ianao afaka miverina miantso. Eny tompoko. Allô? Allô? Miaraba tompoko. Araba. Manahoana tompoko? Saika mba hanao fitarainana kely amin'ilay jiramao anala mahitsy. Amin'ilay boîte aux lettres le fasina amin'ilay fasina index tsy asiany zareo tsony nefa zay amin'ny maraina mandeha miasa dia tsy asiany zareo tsony. Ariva vao tonga? Dia tsy asiany zareo boîte aux lettres nefa ny asan'ny zareo efa sady ataonay amin'ilay index tsy asiany zareo amin'ilay boîte aux lettres fasinan'ilay index iny ao. Dia ilay sécurité nefa tsy avelan'ny zareo mandray an'ilay taratasy kely iny. Tapaka ianao hoe ay lasa zay mboloka. Anala mahitsy io jirama anala mahitsy. Analana ny tompona ndraikitra izay zavatra izay. Mankasitraka anao tompoko. Asio boîte aux lettres ondry jirama fa azafoana. Ny ao amin'ny ampasinam-poana ohatra le commune anankiray izay misitraka ny redevance ny ristourna ny QMM io na ny Tamberimbida dia manao an'ilay antsoina hoe budget participatif ary zareo antaniny mihitsy ny olona hoe nanamboarintsika amin'ilay vola. Dia azo lazaina hoe commune ambanivohitra fa manana lycée anankiroa zareo amin'izao fotoana izao, manana lycée agricole izy amin'ny anankiray dia lycée tsotra ny anankiray. Anisan'ny commune ambanivohitra mivoatra be zany io ampasinam-poana ao Fort Dauphin amin'izao fotoana izao vokatr'izay Tamberimbida avy amin'ny QMM izay 300 isanjaton'ilay 200 no azony. Mahazo ihany koa ny faritra, mahazo ny commune ambanivohitra Faradofay, mahazo ihany koa ny commune Mandrondrondo. Zay aloha zany hatreto amin'ny toerana misy ny Mandena no asiteny. Dia ny tombobaritra azo amin'ny QMM kosa efa eo andala ampijerevana izay amin'izao fotoana izao arakaraka ilay petrabolana apetraky ny aksionera moa zany ny fanjakana aksionera ny dia arakaraka ny petrabolanao ny tombobaritra azonao rehefa. Allô? Miaraba tompoko? Allô? Eny tompoko. Iananao salama tompoko? Miaraba anareo amin'ny activité tompoko. Miaraba tompoko. Zany hoe mba misy kely fiatsiarika tiako rahasaina momba le QMM miala tsiny dia mialoha raha ohatra diso fa ohatra ny le andro izay mihaino radio mantsy amin'ny alina be vao mihaino radio. Dia ny RFI rehefa angamba rehefa volana mahery izay mihaino fa ianareo? Mihaino tsara mihitsy zay fa roa minitra ihany fa tenenao. Ohatra nare hoe ho an'ny Nosy Maurice ao anenenan'ny Nosy Maurice misy réunion ohatra misy sambo vaky. Dia tsy fantatra fa mihaino teo fa tsisy réaction tsika taty tsy teo an'ilay izy. Dia zao fa raha volana mahery zao mahita ilay hoe trondro maty sao dia mba zay mba alalinina izay. Alatsina aho arasena diso fa tena mba hoe mba fanampianana hoe zany. Zay indrindra fa misonadrina tompoko. Eny tompotranao le trondro maty tsy tany an-dranomasina fatao amina farihy anankiray manodidina ny toeram-pitrandrahana. Ny sambon'ny QMM tsy mandalo any Maurice fa mihodina any Afrika Atsimo dia makany Canada. Ny Atlantika iverenako kely ny makasika n'ilay nateo ilay inadolo ny fampandrosoana zany zao an'ny ampitso satria tsika efa ndresaka ny lasa sy ny ankehitriny dia ny ampitso zany amin'izao fotoana izao satria iarahantsika malala fa mamatsy herinaratra ny tanàna ny Faradofay ihany koa QMM amin'izao fotoana izao zay mahatonga anay tompondaka ny tsy fananana délestage nanomboka tamin'ny taona 2010 afaka tamin'ny jirama zany le jirama ihany no mitsinjara azy fa mamatsy herinaratra ny jirama zany zay mahatonga azy tsy tapaka mihitsy raha tsy misy fanamboarana na misy fahasimbana. Miaraba tompoko, salama e? Salama tompoko. Salama e. Manararaotra kely amin'ilay tafiditra amin'ilay maheno ny QMM e. Eno raha tena atao kosa aloha ny akapobean-javatra dia mbola tena fa misy fanararaotana ihany le fidiran'ny QMM teto amintsika satria raha isan-jato zany ane raha orinasa grande envergure ohatran'ny tena kely zany. Eritrereto fa raha ny Arabia Saodita raha mampiditra société ao amin'izareo anao farafaratsy ny 40% aloha fanjakana mandray anjara ao. Ary tamin'ny lansenan'ny QMM io na tadidy tsara angamba mivahoaka ny Fort Dauphin fa dia hoe hiantoka ny jiro any amin'ny toerana ny QMM nefa amin'izao fotoana izao zany ny QMM tena misy an'ilay tafiditra amin'ilay engrenage mihinana ny jirama any vola be no alohan'ny jirama any mividy energie dia na ny energie an'ilay olona eo tanàna raha lafo
nefa tsy zay ny fanantenana tamin'ny resaka QMM io tamin'ny fotoana nandrenesana teo manko izy nanazava momba zay jirama zay mamatsy jirony tanàna ny faradofay izahay fa zay tsy afaka maniry ny jirama kosa aloha amin'ny resaka fitatana ny arabarotra amaorinasa arabarotra azy amin'ny varotany an'ilay herinaratra any amin'ny tsy hoe ny varotany jirama azy fa ny nareo mihitsy nefa hoe ametraka ny jiro sy rano any amin'ny fifiny hoe atao maimaimpoana ho an'ny tsy niteny izany kosa izan'ololaza hoe maimaimpoana fanjakana ny tompony jiro sy rano eto Madagasikara tompo manampy fotsiny izahay jiramano mitantananio ny dira ny QMM atao hoe iantoka ny jirama iantoka ny jiro ny tanàna izy dia atao maimaimpoana ho amin'ny faritra diso angamba ny administrative ny tolana mba gratuit farafaratsy ny eo miarabatsika tsy misy kosa angamba nisy lesika nisy za mihitsy naino hoe za ihany miantoka ny jironay zareo tamin'izany tsy ny jironay mampiasa ny jirony zay le izy fa tsy azon'le dadatoko teo ka hoe ny jiro ampiasainay dia za ihany mbola manomeniponina koa izahay akoatra ny fanomezana ny anay zany ohatrany moa zany hoe fandraisana anjara ny fanjakana le izy ireo teny polisanjato ny dokotera mitsabo fa Andriamanitra ny manasitrana mitondra mbavaka ny ondrambelo ho sitrana somatsara ianao anaka sotra tompoko dia resaka fandriampahalemana ny lahara-pahamena ny fandriampahalemana sy ny sosialim-bahoaka koa manaitra ny tompona ndraikitra amin'izany tompo sotra tompoko koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana ny Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby takanavaka manerana ny Madagasikara sy ny any ivelany misaotra tompo dia kokoa aby ho an'ny malagasy rehetra misaotra tompo anisan'ny vahaolana napetraky ny orinasa zany amin'ilay hoe lafo ny herinjiro ny herinaratra ny vidin'ny herinaratra ny faritra iny dia ny fametrahana n'ilay angovo azovaozana satria hiditra amin'izay zany manomboka amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy ny fametrahana n'ilay herinaratra mandeha amin'ny masoandro amin'ity taona ity 20 mégawatt sy mandeha amin'ny rivotra amin'ny herintaona 12 mégawatt hanolona n'ilay mandeha amin'ny solika zany amin'izao fotoana izao izay hiditra amina angovo madiotsika zany io zao ianareo voanao eny ka aloha taratra izay tsy misy fa amin'ny taona 2020 zany tanjona dia misy antsoina hoe neutralité carbone zany hoe ho voafehy zany ilay famoahana entona carbone izay avy amin'ny zavatra isana rehetrarehetra moa zany izay ny tanjona amin'ny taona 2022 dia ametraka an'io io le ataontsika hoe énergie renouvelable na hoe angovo azovaozina io zany eny amin'ny parc eoala ihany koa nipetrahany izay éolienne sy izay solaire izay fa napetraka tamin'ny desambra teo moa ny vato fototra amin'izay tetikasa izay raha miasa amin'ny fanjakana trano miaraka amin'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo izay misahana an'izay ihany koa moa zany eto amin'ny fanjakana malagasy izay ngamba nataoko hoe maromaro ihany izay zavatra ny tany secteur zay mahakasika ny ataontsika hoe tombotsoa azon'ny fanjakana malagasy araka ny voalaza teo mbola haharitra ty orinasa ty any amin'ny faritra iny sy eto Madagasikara dia mbola azo eritreretina daholo ny fampandrosoana isan-karazany izay azo atao iaraha miasa tsy tsaratsara koa ve any mampiasa an'le éolienne ireny satria eto be rivotra be ka éolienne mihitsy no apetraka manomboka amin'ny taona ho avy zay le resako teo 12 mégawatt 12 mégawatt le éolienne faritra be orana manko le dia 20 mégawatt le solaire eny dia mametraka mandrapitafa ary mirary fahombiazana ho an'ny QMM sotra betsaka QMM Ny orinasa Star dia manolotra ho antsika Star Touratsirabe Pasca 2022 ny fa 7 ary 20 avrily eo amin'ny avenuan'ny gare hoitantsika amin'izany miasa botsy sy angoavana miaraka amin'ny Samoel ny alahady Pasca fampisehoana miaraka amin'ny Ricard Vazo avy eo Mascasa arano amin'ireo DJ Manaparaimiana miaraka amin'ny DJ Nicky Dimanu Fritzy ary DJ Sniper ny alatsena Pasca kosa animation manomboka amin'ny folo maray avy eo fety be miaraka amin'ny Amondo isanandro dia isy ireo Kilokermes sy animation podium miaraka amin'ny Eric Fouet Tex sy Baron izay azahoana loka VDB tsy misy vidividirana. Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca,
de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Sohid, mivarotra telefôny marika tsara be sy vaovao be. Sohid, batterie matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batterie ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Ny orinasa Star dia manolotra ho antsika Star Tourantsia be Pasca 2022. Ny fahenina ambin'ny folo, fafito ambin'ny folo ary fahavalo ambin'ny folo aprily eo amin'ny avenuan'ny Gare. Ho hitantsika amin'izany miasa fotsy sy ankovana miaraka amin'ny Samoel. Ny alahady ny Pasika, fampisehoana miaraka amin'ny Ricard Vazo, avy eo Match 4. Arano amin'izao DJ Manaparay miany miaraka amin'ny DJ Nicky Dimanu, Fritzy ary DJ Sniper. Ny alatsiny ny Pasika kosa animation manomboka amin'ny folo maray, avy eo fety be miaraka amin'ny Amour. Isanandro dia isy ireo kilokerimes sy animation podium miaraka amin'ny Eric Fouet, Tex sy Baron. Zay azahoana loka PDB, tsy misy vididirana. Ino ty atao? Inona daholo vadika tsy mitovy rehefa ataonao kalina betao reky. Mafantatrao fa sarobidy zany norme dans repas zany. Mampiasana amin'izay kaly betao manara-peno. Mitovy, mandrena zavatra tsara ho an'ny tanàna ke. Vita malagasy. Hoantsika eto Antananarivo sy ny manodidina Rextier lundi de Pâques tona samkeza lundi de Pâques 18 avril ao ny collision Matsotsombe miaraka amin'ny Atilov Tasmena Niza DKMG Nal Mal misokatra amin'ny valonany vavahady Dimerivoria lundi de Pâques tona samkeza lundi de Pâques 18 avril ny collision Matsotsombe média officiel sponsor officiel PHP. Manao hatrany ny toerana fanaovana vaksiny miady amin'ny coronavirus ao amin'ny enceinte Jumbo Store Ankorondrano isaky ny zoma sy ny sabosy manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 ora. Hitanao avokoa ireo karazana vaksiny misy eto amin'ny firenena Janssen, AstraZeneca, Sinopharm ary Pfizer. Misokatra ihany koa ny fanaovana vaksiny fatra fanampiny araka ny vaksiny vitanao. Arovako ny tenako, arovako ny hafa. Madagasikara manamafy miady amin'ny coronavirus. Da ho hitsangatsangana eny amoron-drano e MCR Sport M2N manolotra Oscar Bex Party miaraka amin'ny Léonil Isi Saïd Alec Nadia Marion Wendy Catalina Perissa FSC Music ny lundi de Pâques 17 avril 2022 eo amin'ny Sota Bombe lalambavao tsara sotrivato ivoa amin'ny Sivora Maraina Vavahady vididirany 10,000 ariary animation Yohan Loïc Lia Debex Agogo Kilala Wanekis partenaire média RDJ tena tanteraka nofinao ve ianao marikiny tenanao atanjao ny saina miasa mafy fa ho tanteraka izany ny olona manan-tanteraka nofiny dia manao Aigle d'Or mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra arao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao Aigle d'Or manandratra avy antsika Sady mihinana farilaka amonanao fa loatra fahinana farilaka hono izy tsy azonareo e efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsisy saina isanandro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka fara-madinika Sotra farilaka farilaka mitombo ampifaliana misy ny tsirony vanille sy banane RDJ amin'ny Sivy Maraina Sodivitra maromaro aloha zany zavatra resahany eto fenofenony amin'ny sihatra amin'ny sivy-sasany andao ray mibozy aloha mena sihatra ianao misy antso izy ty antsoina isika taranaky Ramaharo sy taranaky ny princesse Rakajy lalangina Vohimasina Fianaratsoa mba ho tonga amin'ny fivoriam-be amin'ny alahady 10 ny volana aprily zao amin'ny 7 ora maraina anino anao fiarahana
vory any amin'ny toeram-pitsangatsangana ary Ambatofotsy amin'ny lalam-pirenena fahafito ao amin'ny station forestière ao milay parc Ambatofotsy zay no anarany. Ny fandaharam-potoana amin'io dia izao fifidianana filohan'ny birao fifidianana vaovao eo amin'ilay parc fa tsy ary anaty ala ry ny parc dia aty ala dia misy ihany koa ny tatitra ataon'ireo birao teo aloha ka ny sakafo dia ny birao no miantoka miala zany fa ny tsirairay kosa dia samy mitondra fisotro ny ariny verany tenina ny fahatongavantsika rehetra tompoko ny fiaingana dia eo Ambalavao isotry amin'ny 7 ora maraina mandray ny taxi BF makany Ambatofotsy lalam-pirenena zay tompoko Nilio manina otrany ranilio ranilio bandafy io ka bandy musicien faranzay iny zany io afeny tanàna tio mienjany io sura misy lesy sarmi lesy efa miraban'le rifa zany hoe miditra aloha dia miditra an'le rifa avy eo azavaina ny olona aloha zany misy moa miaino zany dia hoe ahoana dia azavaina ampatsorana bakosetra mihitsy fa le avy ety Paris no miditra mivantana dia mba mahafinaritra foana ho an'ny olona mpiaino hoe radio mivantana isan'andro isaorana ny tatsoloka teknika satria rehefa resana olona isa-maraina hoe WhatsApp ny tenenako dia stream ny radio ataoko retour dia stream iarda tansary andry aloha dia ny resaka vaovao zany ko ny faradoboka amin'ny fifidianana filoham-pirenena aty Frantsa zany mahaliana ihany dia tataraina omaly moa natao ny any hoe faradoboka ny Emmanuel Macron ao amin'ny Stade de France anafanan'izany ekokora sy soprano zay tonga rehetra dia mahazo t-shirt misy sariny Brigitte tongava maro faradoboka Emmanuel Macron raha mba mitezany moa aty fa tsisy n'izany aty fa dia amin'ny alahady ny premier tour amin'ny valo dia fantatra izy any anao deuxième tour ny anankiroa amin'ny fanjinja tapabolana eo dia afaka tapabolana ny deuxième tour ny ankoatran'izay moa dia isy ny seho izay ataonay aty amin'ny asabotsy any Toulouse any amin'ny toerana atao hoe Nailou no misy izy io dia samy mba mijery fotsiny dia manasa antsika rehetra ihany koa ny ao amin'ny RNS fa ny hoanina amin'ny sivy dia anao an'ilay resadresaka amin'ny Zoom ao anatin'ny Facebook ny RNS zany izahay satria betsaka koa ny ligne amin'ny resaka RNS io karazana jeu corporatif eonany diaspora aty Frantsa sy Europa zany izy io ary misy ekipa avy any Madagasikara tonga anatrika an'io Rionoramo dia mpanafanana izy io zany fa amin'ny manaraka indray Tandrema dia Rariva Ibodo i Salomon dia Lolo dia nitarika Vokinina dia nary ao mitarika Relovy dia nitarika Gasbandy izay efa tonga soa aty a Paris amin'izao no anao an'io resadresaka mahafinaritra manazava momba ny programme artistika ny RNS izay amin'ny paka sabotsy alahady alatsinainy anaovana an'izy io. Ny ankoatran'izay resako kely teo ihany fa tsisy menaka zao tena inona ary ny lele aty Frantsa koa makatahaka ilay any Madagasikara koa amin'le PPN fa dia tsisy ny menaka eny varotra nakany amin'ny supermarché tsisy PPN nakany amin'ny épicerie tsisy PPN fa dia tonga dia manenjiky ny romirano zany izao iverenana kely ny ilmenitany namana avy any amin'ny QMM toa maro loatra isika aloha na izany ary no manivaka manao karazana resaka hoe tsy mety hoe ratsy hoe ny fanazavana tena ho antsika rehetra mpifanerasera amin'ny Ambatovy koa dia mahatsapa an'izany hoe manazava ny olona manome ny zavatra tokony ho azavaina ny olona matetika tsika tena tsy mihaino kosa aloha ny ankoatran'izay koa zany misy resaka le izy misy fomba fifampitaizana teto amintsika misy sa moa miresaka ihany teo amin'ny eto zany dia misy tokoa ny tena miteny zao hoe nefa rehefa tena dinihana ho an'le géographie an'le ramatoa moa tsisy tsiny iny satria lavitra le ranomasina any madama tena danja le raha iny mikorisa be makaty dia zay rehefa amin'ny fahatelo maira milina miezaka miditra resaka ny vaovao aty andafy fa ampidiry le bandy io aloha sura
Ie, miditra ato amin'ity le bande tenen'ny Nuli. Faly miarabanao zay Nuli. Miaraba se. Faly miarabanareo ato amin'ny équipe-ny RTC dia faly miaraba Nuli. Zao production izay. Zao family production zany trano-pamokarana vaovao mbola vao aingana. Goana zany ianao? Goana Vahely ka toizy Rosetia. Dia io zany mamokatra hira, le hira vokarina zany ho an'ny kolotsaina ny Madagasikara, zany hoe trandrahana kokoa zany le kolotsaina eto Madagasikara ahafahana mba mampandroso kokoa an'le kolotsaina zany hoe zany miantso. Zany hoe ohatra hoe misy mitondra makety dia iny makety iny zany travahena. Tadiavina kokoa le maha mozika anazy. Io moa mozika arakaraka le tany sy le atmosfera. Fa nareo zany tsy hoe ty dia hoahodinareo fotsiny le izy ao amin'ny tranom-pamokaranareo ho avoakanareo fotsiny fa misy torolalana ihany koa ohatra izao mety kokoa amin'ity hiranareo ty ny tokony hovaina sisa. Satria te hanazava kely mampatonga an'izay mantsy rehefa henona mantsy io hira io dia rehefa henona matetitetika zany izy dia tonga le maha mozika anazy le apara le tena hoe maha mozika anazy. Iny le rivotra eto ohatra hoe any Tuléar zao Tsapiky, ny any Dego ohatra Salegy, le rivotra n'le tany mahatonga an'iny dia izay zatra izay niezahany Zao family hotrandrahana zany hoe mba tena hoe mozika avy eto Madagasikara le izy tsy hoe traditionnel be fa ezahana modernisena fa mba travahena hoe tadiavina zany mozika ny Gasikara n'le izy. Aizinareo zao? Eo Alasora no misy an'le trano-pamokarana efa manomboka miasa tsy kelikely zay amin'izao. Nisy vokatra mivoaka? Eo an-dalana mihitsiny. Mbola tsy nisy? Fa za no producteur ao dia miezaka za no anao moka sangan'asa tsy kelikely fa za koa mantsy manana groupe G5. G5, Gas5 zany. Funk le izy. Gas dia funk mifangaro eo dia fa iny talohan'ity maison de production ty no efa nisiny dia sady miezaka ny mihodina ao anatin'io zany izahay no miezaka ny hoe mitrandraka kokoa an'le kolotsaina malagasy. Zany hoe ny mpanakanto vao misontra ve zany no tena hitodianareo kokoa sa misokatra ho anina hoe mpanakanto efa malaza amin'izao aminareo? Misokatra ho an'ny rehetrarehetra. Fa amin'izao izahay mikarakara karazana kastina kely ho an'ny mpanakanto vao misontra ahafahany mba mivelatra kokoa sady mba ahafahany mba miditra matianina kokoa zany. Na lehilahy na vehivavy io mety foana? Mety daholo. Ankoatran'izay? Ny ankoatran'izay mikarakara izay kastina zay. Ny ohatrany hoe karazana mozika le azavaina sady ampianarina no tohizana ohatran'izao le zava-dehibe dia ny olona moa zany tsy inona mahita dia mety tsy mahafantatra zany. Elahy zany zanaky Dimila. Zanaky Pazo sa izy le sy tao anatin'ilay izy azavaina amin'ny bandy any. Zanaky Pazo. Tany Ambatondrazaka dia nisy tropy atao hoe Dimila. Izy ireo dia anisan'ny mpahay mozika ary raha ohatra tsika mahafantatra ny solo miralina dia misy koa ny Dimila. Dia tao anatin'izany ary Pazo mirala avy izay karazana Jackson 5 le rony zany ary fantatra mihitsy ny fiondanany Dimila resaka funky. Rehefa taty aoriana dia nisy an'ny Nuli amin'izay zanaky zalahy dia efa nanao kabaret teny dia efa nitendry teny dia amiko mamporisika an'raha Nuli zany satria ny tena olana ankehitriny mantsy hitan'la le resaka muzikolojia, le resaka fampianarana ny olana atao mozika dia ny fampisehoana ny fahaizantsika entina mitrandraka mahafantatra ny mozika rehetra eran'ny Madagasikara. Zany hoe fédérateur na hoe manambatra zany le izy dia courage ny ameko zany satria za le génération entre Pazoa. Dia rehefa mahita lahy dia courage raha ny avy any tanàna le izy Solomirala, Solomenada, Dimila, allez frérot. Isora be dia be no zoko be Gotliba satria azonao le zay indrindra le ezahana ampandrosoana kokoa zany hoe ny tena remarkako mantsy amin'izao amina manokana somary tratrana influence kely ny akamaroan'le jeune ankehitriny dia nefa eto nefa be dia be le culture musicale azo trandrahana. Dia aleo zany le eto no travahena kokoa satria io mantsy hoe araka le niteneniko teo mozika zany zavatra apara zany fa tsy maintsy travahenao le izy zay vao tonga le maha mozika anazy. Eto Gasikara manana mozika be dia be mihitsy. Manahoana ny ara-pitaovana ao aminareo? Tsara mana fantanina koa aoriana. Le ara-pitaovana aloha efa azo lazaina hoe manara-penitra satria efa presque complet zany le momba ny mila manana vola ohatriny vola
ny mpanakanta anankiray reny mitondra an'izay makety zay makao dia amoaka an'le izy ho vita hoe ty le azo trandrahana ho ampitomboana be dia be. Le izy aloha zany misy lafiny roa enoko le maketiny raha ohatra akasitrako le izy mety le maison de production mihitsy no manosika an'le izy fa misy indray ohatra hoe client te hanao anirany tiany tonga avy any tsy maintsy misy tarifa normal ohatra ny mahazatra ihany any tokotokony ohatriny eo zany manao zany satria tsy tokony eo 300 000 ariary eo amin'ny 300 000 ariary dia tokony ho vita soma tsara zany vita miaraka amin'ny produit arrangement de mix de mastering dia iny ny entiny mandeha mivoaka hoe vita inao ny anjarany ny anaparitaka azy na tsy fa misy an'le lafiny hafa koa raha ohatra hoe source tena source avy eto mihitsy le makety hoentiny dia izahay zao family production mihitsy no poussé sy mitrandraka an'le sy miforme an'le zavatra tokony hivoaka sy ohatran'izay mamoaka azy ho jifain'ny olona za indrindra andao meo ny laharan-taribina fa ny olona mifanerasera aminao satria betsaka zao no mahaino azany dia hoe tena liana be zay inulia Facebook sy ny laharan-tariby ny page Facebook aloha zao family prod dia ny laharan-taribia jao misy jao ohatrany hoe amintsika gasy moa standard be zany zao zany hoe matanjaka jao jao family prod dia ny laharan-taribia 034 25 650 33 034 25 misy miantany andray firy le andre jao prod teo 034 25 034 25 650 33 33 any le sora misy an'io zala sora indray misy azy eo amin'ny ekary katolika eo dia eo zany tonga dia misy flèche miakatra kely avy ety amin'ny total bypass ety dia tonga eo amin'ny ekary katolika dia eo tonga dia misy repère ny ekary tefa katolika le antia église katolika andikany ekary église katolika ekary eo amin'ny ekara eo alasora zany dia eo efa misy torolalana dia eo akaiky eo le izy tonga dia mora fantatra be le maison de production miferina aminao zay noli rehefa avy eo fa iray-bilanja ho an'izay mpakafy iray-bilanja rehetra grand complet izy amin'ny 20 volana aprily manomboka amin'ny fitora sasany eo amin'ny karaoke 411 avaratozoro mety be diabe no manontany hoe aizy ty avaratozoro mandeha amin'ny lalana Tsarasoatra mivoaka ny Ivato iny ianao dia eo amin'ny 5 kilometatra eo miala ny Tsarasoatra dia mahita panneau akavanana nareo dia misy soratra karaoke 411 dia iny niarahana zany hoe mandeha lalatany eo amin'ny 500 mètres eo indiqué foana zany io toeran'io le karaoke 411 dia tiany laharan-taribia fa nareo mandro toerana satria dia voafetra ny toerana amin'io fotoana io ny 034 36 034 36 076 83 avery koa 034 36 076 83 mitongava maro mamandry toerana dieny meloa fa efa tsy lavitra ny 20 volana aprily remblanja io Lolo. Finaritra ny iran zareo Tsiklolo ankoatran'izay ihany koa paska miavaka zany hoe fitsangatsangana mahafinaritra anain'ny mpanakanto malaza be dia be any amin'ny lac tsy azo mpaniry Ambomiadana revy hafa mihitsy satria dia manomboka ny zoma hatramin'ny alatsinainy ny paska izy ity ny zoma fa 15 volana avril manomboka amin'ny 7 alina misy kabareo misy tonotono misy zomba misy feu de camp ny sabotsy kosa indray manomboka amin'ny 7 mandra maraina mihitsiny fa zany hoe fanokafana ofisialy ny hitanao misy lalao isan-karazany karaoke sabotsy mandra-paraina ny andro lahady sabotsy mandra maraina zany io dia amin'io sabotsy io misy Marion ho an'ny alahady fa 17 volana aprily kosa indray manomboka amin'ny 7 mandra maraina ny alatsinainy ihany koa izy io club nautique dia lalao isan-karazany karaoke mazava ho azy dia misy any Farajans dia ny alatsinainy satria dia mifarana ny alatsinainy fa 20 volana aprily amin'ny 7 ora tontolon'ny andro izy ity zany fa tsy hoe talata ianao mbola betrehitra mbola hijanana raha tsy hoe ianao manokana indray amin'izay fotoan'izay indray misy any Alson dia misy any Sitraka sy ny mpandiany pique-nique zany lalao isan-karazany misy animation DJ misy any DJ Sky ao anatin'izay paska any laka tsy azo mpaniry izay
tsy azo mpaniry am'miadany. Ny latsinainy mipaka kosa dia misy fitsangatsanganana amoron-drano a bexa party. Ny atao hoe bexa moa dia la bière. Marion a de Lion a il de Black a Nadia Wendy a Catalina ny MR Saïda Beriz za reo zany ry zareo maro zala DJ Johanna Loika de ny FSC musique reo zany no fandrimbona manao ady farimbonao ao amin'ny Suite Bombe Sota bomba mbola tsy hitako lalam-baovao vavahady amin'ny 7 maraina misokatra fidirana 5:00 mahazo ny anjarany zany ianareo amin'iny faritra lalam-baovao iny a satria dia manana mpanakanto 9 be zao nareo mandritra ny tontolon'ny andron'ny alatsinainy Pasika. Iny ray bozy iny atao zalahy zany hoe lundi de Pâques goavambe zany ono aizy io ainy Mahitsy ao amin'ny Notre Dame de Mahitsy agnaminy NDA iny zany fa tsy samy mahazo ny azo daholo manomboka amin'ny 2:30 maraina io 2:30 ora maraina io 5,000 ariary ny vididirana ny olona tsirairay io ny 20 ny volana aprily io misy endry firmin ao misy endry Lion Hill ao Rio Black zany ataony Lion Hill okaloha alatsinainy Pasika io firmare ngale banty misy double ty Lion Hill ty sady ery amin'ny Suite Bombe ary izy no any Mahitsy Black ny avangizy de Makary de fandray Makary mandeha izy amin'ny manao navette io Black tsinjaka patron manentana amin'izany DJ mijay misy sakafo misy zava-pisotro misy tsakitsaky isan-karazany eny atoerana olavandry nulia misy olombelona olombelona maro ny baolina omaly sy ny afaka omaly ny omaly aloha zany dia surprise ny fahareseny aherina teo anoloan'ny Villarreal tamin'ny isa ray notsy misy Real de Madrid nandresen'ny Chelsea tamin'ny isa 3-0 3 buts any Benzema de averitra nafatany Chelsea 3 buts any Benzema tsara zay de andro match toro moa zany fa ny baolina miady ny baolina aherina anao lalao ao amin'ny tany rehefa amin'ny retour zay zany de ny Liverpool moa nandresy 3-0 afaka omaly fa ny ray notsy misy ny danja be ny retour fa 3-0 reto Real de Madrid rehefa mahay tsara mandray satria mandray ny Real de Madrid manaraka ankoatr'izay moa zany de ny hit parade Vichy in Love ny hit parade Vichy in Love dia any Vichy amin'ny fetin'ny Pâques zany RNS zay le resahanay zay hoe raha riva amin'ny sivy de mbola iresadresaka an'iny zahay ao amin'ny pejin'ny RNS ny ankoatr'izay de ny asabotsy zay any Toulouse dia afaka mijery ny page na ny muranay nareo ahitanareo ny fotoana anaovana réservation de miverina kely amin'ny Ranully raha ohatra nareo miaino any Ambatondraza radio Barawa azo tsoro hoe le esprit Ranully io zany enonareo ao anatin'ny radio Barawa satria ny radio Barawa ao Ambatondrazaka de any Leroa izy io raha tsy diso de ny mozika resaka sivana amin'ny resaka mozika fanazavana momba mozika de ny programmation musicale le radio zay foana ny mezaka azy an'le ry satria tena solofodimbin'ny ala le izy ary resaka mozika fantatritsika ihany zany Solomiral zany indreto ry Pazomiral de io Ranully zany miaraka amin'ny maison de production de mirary fahazotoana ary de mbola mirary soa Andrambelo ihany satria miandrika ny adimafo somareny zao raha ny fahalalako azy de mametraka ny mandram-peona antsika avety goty nanome ny vaovao avety andafy le comeback de Francis Turbo ambadiky Kidiro ny amin'ny alahady ho avy izao roa andro sisa de tonga ny alahady fa 10 volana aprily manomboka amin'ny roa sasany izy io amin'ny CCSK antany mena vonjivonjy eo fa efa andro vitsy sisa ny filan-kevitra na mbola afanareo mamandry toerana trany de ny 032 47 441 77 afery koa 032 47 441 77 na tonga de manantona vantanareo eny amin'ny super musique analakely na mamandry toerana amin'ny LH Pro Facebook ny LH Pro raha VIP mazava ho azy efa verimberina foana hoe
maimaimpona ny fanaterana ny tapakilanareo. Ankoatran'izay ihany koa le olona le nanontany ato sady hoe le iram-bilanja teo le iram-bilanja le laharany taribiny tononona taminareo tony ahafanareo mamandry toerana 034 36 076 83 miverina ato amin'ny Nuli zay. Dia le Zao Family Production mikarakara casting ho an'ny jeune rehetra zay mazoto karazana sarimihetsika zany. Tsy sarimihetsika fa mozika. Dia ho an'izay te hira hoe hiditra matianina zany dia amin'ny 1er mai zany misy karazana hoe fifaninanana dia manoratra anaranao amin'ny page zay te handray anjara dia vidiana eo zany zay mba hoe manana talenta ao anatin'ilay Zao Family. Dia zay mba manana talenta dia efa fantatreo zany hoe ilalao mozika ireo sa hira mivavana? Hira mihitsy ireo. Ianao zany ao anatin'ilay izy koa mihira ao anatin'ilay groupinao nitononao teo? Mihira sa. Iny groupe hafa mihitsy le Gafunk iny indray efa mandeha tournée tsikelikely sy cabaret. Misy hira anareo ihany koa eno ve? Efa misy maromaro mihitsy. Sur YouTube sy ny tariny. Any amin'ny YouTube zany misy. Le izy koa aloha le feoko tsy maneno misy raha vao tsy miaraka mitendry kely. Rehefa misy moa zany cabaret hoenoen'ny olona ihany rehefa mikarakara cabaret nareo. Misy tournée vitsivitsy ihany ataonay amin'le groupe Gafunk amin'ny volana mai zao zay amin'ny le 20 mai manao amin'ny Gare de Manguier à Tamatavy amin'ny 21 juin fête de la musique zay manao amin'ny Alliance Française à Tsirabe. Amin'ny volana août zay mety manao Alliance Française de Go dia amin'ny décembre Alliance Française Masinga. Nanomboka taona inona zao no Nisiny zay groupe nareo zay? Le sanganasa aloha le sanganasa Gafunk nanomboka tamin'ny 2018 fa ny groupe koa efa nanomboka taloha kely tany amin'ny 2015 tany. Dia efa nanomboka niodina tamin'ny cabaret fa za koa moa bassiste dia indraindray miaraka amina artiste ohatra hoe Mika Edevi, Sir Tsiliva, Sir Jojo reny. Dia taty aoriana za tena namorona an'le sanganasa maleo tena zany. Mba afatra kely ho an'ny mpanakanto. Ho an'ny mpanakanto eto Madagasikara, message avy ety amina trandrao le aveto satria tokony le africain indray no mianatra aty amintsika. Fa ny akamaroany hitako eto lasa mianatra amin'le influence africain le akamaroan'le jeune dia le izy tsy ratsy fa aleo mba neny gasy indray ny ahindra. Io ny afaka modernisena daholy. Manahoana ny fahitanao an'ny Honora? Za? Tsy Honora. Fahitany efa ela ka. Manahoana ny fahitanao amina resaka nandray Nulia amina resaka hoe kanto amin'izao fotoana izao satria mihazakazaka be zany hoe mihira daholo ny ankabeazan'ny olona rehetrarehetra. Hitako somary misy fanahy very kely aloha satria somary maika kokoa any amin'le laza le jeune dia lasa ohatrany hoe manaraka influence nefa io mantsy ny travail aloha mikontry sy ny talent dia aveo manaraka ho azy le laza iny ary mipetraka tena hoe mavesatra kokoa izy rehefa tena surtout le ohatrany hoe lasa tafiteny français le synchronisation eto Madagasikara tokony arahana tsara zany le rindran-damin'le natiora eto satria io mozika io raha ny hitako sy ny remarkako amin'io mozika io mbola tsisy zanak'olombelona akory teto amin'ity dako ty efa nanana ny hiran'le mozika zay mampatonga an'le hoe raha ohatra hoe makany Tuliara zao anao dia mba hitsapiko azy ianao satria izany le rivotrany. Tsy hoe heninao foana le radio fa le feon'ny ranomasina le mozika an'le faritrany mihitsy. Tsy aza mba mandainga feona ranomasina ve dia manao tsapika. Fifangaroan'le zany mihitsy nahatonga ny sapika. Antiego zao ohatra hoe Salegy efa le rythme any mihitsy le izy dia le zanak'olombelona eo amboniny amin'izay aveo mikapte an'iny. Andao hoe to faraparany laharatabia fa ny olona ampaneraseranareo. Zany hoe anonona laharatabia anankiroa an'iray Zao Family Production. Zao Family Production 034 25
650 33 dia raha te contact an'le groupe K5 indray a 034 16 202 29 229 makasitraka anao ny liny fa Misaotra manaraka indray fanentana faraparana ho an'ny namana Onarambelo ho anareo izay maniry te hanampy amina fanomezan-drà karapanondro fotsiny no entina na ny CIN dia tonga eny amin'ny HGR nareo tsy misy hoe sokajin-drà ohatran'izao na sokajin-drà ohatran'izao fa afaka tonga daholy na hoan'ireo zay niariko dia tsy afaka manome raha ireo zay avy ny nandeha amin'ny fiaramanidina tsy afaka manome raha efa be taona ohatra ianareo zay avy nanao voyage zany hoe olona vizana kilao ihany koa misy olona latsaka 10 kilao nga zany hoe dia anontaniana amin'izao andro sarotro zao ay zazakely zany tsy mety misy olona efa lehibe mihitsy latsaka 10 kilao ve 730 kilao izy azy efa hoe sac d'os inge zany zay le izy velomaka mandram-peona inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy mialon-drafy zay mare vahiny zay manasa olona alasinainy karazana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly